rehefa ato. Ie, tena reraka be kia. Ka maninona raha matory? Ka tsy nentin-drainga ny tantana tamin'ny alina. Tsy mitady asa hafa ihany angamba fa tena tsy mety intsony tia. Na za koa aza kely tsy afaka hitazona andritsoniko. Ny vava tsy maintsy hihinana nefa ny miditra zara raha misy. Indray mba miangavy mikiry lala. Aza dia malaky roahana be ohatr'izany a. Tena vao eo ampitadavana mihitsy angeka izay. Ka efa mba navita ihany tazona andrina lidran'izay 3 volan'izay kosa. Ka za kosa angeka mba mifamihezaka manome volandrianina dia izany azy. Mba miangavy mokia. Maiza indray aho moa izany raha roa andry ato. Tena miala tsiny ary Dina. Tsy mampy antsika sindry mihitsy ny karama raisiko isam-bolana. Eny, ka fantatra angeka izany. Fa mba tsy hafa manoatra koa. Ny volako ary mbola ohatrinona zao any amindry ihany. Eny amanamako andry dia meko herinandro ndry. Sady mba manana fotoana kely koa ndry any mezandry an'izay mba vita ndry amin'ny trosako aloha mandrapa. Mety izay. Eny ary misaotra kia. Fa sao dia mba mahita asa hafa tokony ataoko marina aloha ndry. Na ohatra hoe sao dia mba mbola misy malalaka ao amin'ny toerana ao aminareo ao. Tena mbola tsy mandray aloha zareo zao e. Satria nisy namany mpiara-miasa ao aminay izay seka hoe hiditra tao fa tsy voaray. Manontany amin'ireny hotely sy restaurant ireny ihany aloha fa sao dia mba misy mitady serveuse amin'ireny. Eny tolakandro any dia andeha hoany ka. Fa mba hazaravana kely finamanantsika na dia tsy hipetraka ato amin'iritsona ary lala. Izany a. Aza matahotra indry fa ny tranontsika fotsiny ny samy hafa e. Mandalova mitsidika rehefa mba malalaka iny indry. Dia misaotra betsaka kia. Oe, landy. Andray, tena landy ry tony. Elaka izany. Fa taiza foana ry kala. Boribory marina ny tany a. Eny kiko. Teto Madagasikara ihany ki fa mba hoaiza moa. Araka ny filazandry azy teo hoe boribory marina ny tany kosa hoana. Marina izany. Dia ina ki fofoana andritran'izay taona maro izay. Raha tsy diso fotoana kely tao aoriana andriambaka ireny no fakahitatsika farany. Ie, tena tsy diso mihitsy ndrika. Niala teto Fianarantsoa mantsy tao aoriana ireny dia vao 3 volana teo indray izao no miverina teto. Fa maika angandry io? Hietsena fotsiny za io ka. Sady andao aloha mba hisotro ranom-boankazo kely etsy mba hanondrahantsika an'izao fiainan'izao indray. Ndao hiditra etsy. Mety izany sady misy resaka ataoko amindry kokia. Eo kia, mipetrapetra. Mba hanao kely jus naturel roany azafady dia asio hamburger 2. Dia ahoana kidina? Nahandro siranareo mihitsy izay Aiza koa moa kia dia hoe nandositra fa mba voasesy ny fitadiavana fotsiny. Misaotra tompoko. Ao kia ataovy ho marika ny fiainantsika indray. Eny kia, misaotra betsaka kia. Tena hiraka navitra mihitsy angamba izao ny onantsika kisendrasendra izao Tena manan'olana goavana angeka izaho io e. Fa misy inona kia? Aloha kia mba vonjeo ry landy Fa misy inona hoa? Ka hitandry efa ho 3 volana izay ny tonga teto araka ireny efa nilazaiko teo ireny. Dia tamin'izay madama namako izay no mipetraka nandritran'izay fotoana izay. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy nahita rasa raikitra foana kia. Any ka tsy mahita na hofatrano akory aza. Niteny tamiko anefa izy omaly hoe omeny herinandro ny mba hitadiavako toerana hipetrahana amin'izay. Fa tsy afaka nitazona intsony ankia izy Izany? Mba miangavy akia moa. Dia inona nefa ny afaka napiako andry amin'izany? Saika hoe raha mba mety akia dia mba raisy hipetraka any aminareo aloha za. Tena efa tsy hitako intsony izay ho raisiny. Za nefa mbola tsy manana saran-dalana ho an'ny mahazoenga akory. Aza matahotra fa hanampy andry amin'ny resaka rahabola ihany amin'ilay asa kely ataoko izay. Ao moa kia mba miangavy ry landy Za ange tsy andany tsy andray andry Za io koa sady mipetra-drery. Ay ve?
dia misaotra sahady akizany. Tsy saorana akizany na dia ela tsy mionana sika joveran'izay tsy mpinamana akory. Dia oviana zany ry nifindrany amiko. Leo angamba amin'ny herinandro mbola nanan'ilay olona vola mantsy dia tsy maintsy mbola amin'ny herinandro izay aloha amin'ny herinandro. Na dia hoe ny ampahany any ary loha vita mandritra an'izay. Dia aiza nefa nahitandry vola mirinana izany nefa ndry ary izany tsy miasa raikitra akory. Miasa ihany ange fa izay no lazaiko hoe tsy raikitra fotsiny ilay izy. Ny karama nefa tsy dia makaiza akory. Izany ny antony tadiavako asa hafa io. Ndao ary hiaraka amiko any an-tsena vetivety ndry dia avy eo mankany an-trano amin'izay mahita ndry ny misy tsy maninona kia dia mbola mamerina fisaorana kilandy Manahoana vaovao maresaka? Misy vaovao ngeza be aty. Tantarao ino moa zay? Vaovao be, vao mafana sady mahafinaritra be. P500 efa misy entre 500 ariary iresahana amin'ny laniny, 25 SMS hitafatafana tsara ary miampy internet 25 mégaoctets isurfena milay be. Tolotra manakely 24 heures. Antsoiny 224 étoile 1 étoile 1. Orange. Asa Group Manutra Wantique, formation de base en diagnostic automobile et moto, Antananarivo si Antsirabe, Wantique à Antananarivo, Nakamis 23, Zuma 24, à Sabout 25 janvier, en cafétéria SK Antanmen, Antsirabe Kous, Nakamis 30, Zuma 31 janvier, Armi Sabout 1er février, en salle d'œuvre cathédrale Antinake, formation théorie si pratique, Isaïn on y a fait une stavonari Champisain, Ténoalagas, Nfufanan, book, vidéo guide, à logiciel de base gratuit, Sarampiufanan, 180 000 ariars, Azad Mounage, ni formation diagnostic automoto et Antananarivo, 22, 23, 24 janvier, Antsirabe, 30, 31 janvier, à 1er février, Anamour Afkarkarana Fiaras Moto, téléphone 033 65 740 00, Nani 038 65 740 00. Asa mitombola eo ampandriana foana. Indry efa tonga. Efa avy nanao dosindray ary ako. Fa misy tsy metimety angandry sa Sange kika tsy miasa tsy miasa? Fiazo kokoa zany. Ndry nefa to miadana be sady tsy manambady akory. Aiza koa akizy miadana eo Mitadidindry Maefa? Fangakinareo mbola miaraka? Efa mpifamofo ary zaiko. Manao fianarana any ampitan-dranomasina izy amin'izao no sady miasa dia izy mandefa ny vola aty fa tsy avela miasa. Ve izany akia? Mety kosa ny andry izany raha izaniko. Hitako indry no mipetraka amin'ny trano milay be ohatr'izao sady mavidy fanaka luxe be koa. Afitra kindriko, marina tena sambatra. Aiza koa akizy sambatra eo Fa efa azo lazaina zaoko. Fa isaky ninona zany nareo no mba miona? Sandrino makany aminy? Mbola tsy tany aloha fa voaroa volana teo izy ny tonga taty. Tamin'ny fifamfonay akia. Ve? Dia anareo zany ty vila kely ty? Mbola manofaka. Ve? Tena ny angarany vitana kindry Irlandy. Tsisy mahaory mihitsy. Tsy mbola sambatra zany akia afidina. Mbola misy banga ireo ary ny tena goavana mihitsy. Rehefa miditra ry kiala ny vola dia aza miasa saina amin'ny zavatra maro be zany. Nahoana kosa moa akia? Ahoana ny afen'ny fahasambarako nefa ny fofombadiko asa tsy ho anelako akory? Amin'izay tsy mba elanela tany fa elanela-ndranomasina be zao mihitsy. Izany aloha ny zava-misy dia arahana miadana eniko. Mbola misy roa taona be angaiky izy niany. Mba mahaiza mionona amin'izay iainana ho dia izay sisako. Fangandry io aloha tsy atory. Ikarakara ny sakafosika io. Avelao fa ataoko ihany io rehefa avy eo ndana matory aloha ndry. Ary maninona moa raha zany ny ty asandry ty mba ato favoatra n'izao ihany fekindry dia manimba tena ny fivarota tena ohatran'io. Ka io angaiky mba ahitako vola malaky.
Za koa tena leo ny tsy fahatana asa mihitsy dia aleo aloha miafy amin'io mandrapa. Nampalahelo Andrika. Ndana ho matory aloha. Efa mahazatra angekiny aho io e. Tolak'andralohan'ny asa ny fatoriako fa avelao aloha hikarakara ny sakafo androany. Mba samba kokoa aho zany. Milamina tsara indri any? Ie, milamina kia. Fa miasa amin'inona moa zany namandry izany ka? Sy miasa izy ka. Ny angarany vitany kala dia velompotsiny dia miadana be. Fa nga manambady indray? Manana fofombadika izy any andafy any. Dia io no miantoka azy. Trano angeka izy zany ipetrahany ao zany rikaly. Ny fanaka ao anatiny amin'izany tena tsy lazaina sony. Ary ohatran'ny tafaverindry malaky any zany ny ambom-bolako a? Sangeki ka manome vola azy ihany isan-kerinandro e. Ohatran'ny fataoko tato amin'ny ihany. Tsy mety kosa raha hoe tsy hanome ninina azy na dia hoe tsy mitaky an'izany azy izy. Nefa za zao mbola miaina amin'iny asiny ihany. Omeko ihany ankireny fa mba miandry kely fotsiny aloha. Olona efa omem-potsiny za very kala. Ny zara fotsiny aza ny tokony ataonareoko. Tenendry amin'ny fotsiny hoe misy trosan'olona tsy maintsy alohandry dia mindrana aminy alohandry. Ka tena tsy sahindrana tia mihetsy be zao aminy kosa aloha e. Nipetraka tao asa mbola tsy amperinandro akoriko. Mba afetsy ry kala. Io ihany tsy mahalasa lavitra anareo. Antanio mombamomba an'ilay bandy sy ny fomba fifandraisan'ny zareo matetika. Hatramin'ny ora fihetsony azy aza. Dia miverena tindry atoroko fomba malaky ikalaponana fiadanana. Fa atao inona ki izy a? Sao dia anao foana amin'izany ary kala. Mba ilaiko koa ngery kala ny volako e. Sandry tsy te hamerina an'izany malaky indray ka? Fa niriko mihitsy ke no afaka tanteraka amin'izany ko. Ay, dia aza be fanahina tsony ary fa mbola tsy nandatsakain'olona tsika. Sany afaliko e. Mitondra ny zanaka sy maefa. Efa 2 volana izy zao sisy ny dokotera. Tsy andrika ery ny ilazana maefa an'izany. Asa mifiry izany ora ahafahany miantso izany. Iny kosa iny ka efa sarom-pisainako. Allo? Manahoana lahy? Manahoana kia? Tena miala tsiny tamin'ny antsondry ihany ke fa tena mbola raikitra be akia. Tsy maninona ka. Za zany tena miala tsiny fa nanelongelonako. Fa misy inona malala? Tô falifaly be fa enoko amin'ny feondry ihany keo mantsy. Maefa? Mitoejaza efa 2 volana. Zany ve aky? Andray zany afaliako aky chéri e. So dia tokony haka-panampy andry hanampy andry ao an-trano e. Sady mba ho namandry ihany koa. So mantsy sanantsika hisy zavatra anjo andry tampoka ao. Anka. Boka aloha amin'izao fa aleo rehefa tena akaiko teraka iny vao mitady olona tsika. Dia mba tiako zao raha mba manatrika amin'ny fiterahako lahy. Aza matahotra indri fa tsy maintsy tonga any na dia tapa-bolana ihany azy e. Dia tandremo manao izay andrera-tena loatra. Iena kia. Baibay kely ary aloha ndrefa tapitra ny paoziko e. Bisous. Mazotoa ary lahy e. Bisous. Falifaly ny namako a. Avy niresaka tamin'ny maefa angandry teo ny to inkongongona. Iena kia. Dina. Mitoejaza hoana kia. Nga, zany ve ki? Fa bevokan'iza zany ndre? Bevoka maefa fa ho izy indray e. Efa 2 volana mahery ny kipoko izao. Ay mo. Hita kala ny kamokamo lava kaiko. Vao tsara indray zany a. Dia oviana ho ny dadany ny tonga. Rehefa akaiko teraka kia. Ay, fa isaky ny fotoana manao ahoana moa zany izy miantso andry e. Sandry foana miantso azy. Indrindra ihany amin'ny miantso azy ka. Na rehefa misy resaka tiako ampitaina amin'ny maika iny. Fa izy foana matetika miantso ahy isaky ny hariva. Tsy dia misy fotoana mantsaka izy amin'ny atoandro ireny fa raikitra ny fianarana sy ny asany foana. Fa aiza aloha zany ty toerana misy azy? Any Fransa kia. Dia ahoana zany ny fomba azondry vola aminy ka?
tena aza atao mampatezitra andria aloha fa ohatry ny maro loatra ny fanontaniako inona ihany ary ny mampinamana sady tsika rato efa mifandray ohatry ny mpirahavavy ny fiainandriasa mba tsy afenindry amiko kokoko marina tokoa izany ka toy izy ary fa anararoatra ametraka betsabetsaka raha teo dia ndry mbola masody zaoko fa tsy dia manao ohatra ndreny polisy ireny loatra nefa ndry aiza koa moa dia hoe izany akia sady ny olona mitondra voaka ohatra ndry tsy dia iresahana betsaka loatra ka toy izy amin'izay ary fa izao vao tena te hahen'ny mombamomba anareo indray efa manana compte any amin'ny banky akia dia alefany ihany ay kosa dia manao avy be izany ndry manao ako ao foana firesahana sy mahefa isaky ny alohan'ny atory fa iza marina ny anarandry ao Landra Maolo Soa akia jereo dia mandeha fasafangatahana ho namako ndry mbola misy tsy fetezana aky ny kontiko fa rehefa mandeha tsara dia jereko andeha hikarakara sakafo amin'izay aloha fa ohatry ny varindresaka eto fotsiny tsikako dia efa sady efa netsena ve ndry mbola anao an'izany nefa izaho eo tsy nanao ninina akory ka ny vehivavy be voka ao tsy mahazo manao mandrera-tena be loatra izany manomboka androany raha mbola mijanona eto dia izaho foana no mikarakara ny sakafontsika ka mba malahelo andrian'ilay reraka tsy matory mandritra ny alina koa ange azy diny efa mazatra io kiripiso aza matavatra indry le amin'ilay tolakandro iny fotsiny ahako no tsy maintsy matory kely aloha eny ary mba anjarako kosa ny sakafo hariva amin'izay dia maninona tsony izany ndry efa nitsahatra kely malolo teo fomba ny daholiko ireny ry piso mbola tsy izy ary reniko fangandry efa be voka hitandry tratra n'izay bandy niaraka tamiko tany Mahajanga izay aho andray mandeha fa raha nafantatra an'izany izy dia nanjary tsy ny raharaha tsony dia farany nisoroko ilay izy andray aky sasa loatra ngendry izany eo amin'ny fiainany ka tsy hafa manoatra kosa angeky ho velomiko amin'inona ary ilay zaza toa mafana tampoka avy ary no miondany eto ambony fehako eto dia kopakopahako rasy loha akako an'ry satroka rindry fangady tsy mba mamangina mifandray amindry mihitsy ireo fianakaviany mahefy toa mbola tsy nahita mihitsy hatramin'izay nipetrahako tato izay mantsy any Antananarivo daholo aky fianakaviany zareo fantatro dia ireo ray aman-drenindry kosa izany tsy mba miakatra matetika aty mandalo ihany zareo rehefa mba malalaka iny ao aky izy efa misaotra efa tsy maninona tsony ary ve ndry efa tsy maninona teneno mihitsy mahefa eo modia amin'izay fa tena mila tambotambonareo mianaka ka marina ka tsy afaka amin'izany aloha aky izy izao so ihany aza mba misy andriako zanga vitan'izay zavatra rehetra tokony ataony ka so dia verindry fa ho afaka hanoroka sy amme an'izay ilaindry arany ndry koa mba ratsy saina mbola tadidiko foana zale nampetaindry fontsika mbola nianatra teny amin'ny lycée reny na tsy aro nananjoko mihitsy tamin'ireny izany veky izany izy tany amin'ny lycéko ndry izao efa manana ny tokony hanao an'izany antsanony ihany rehefa tsy hanao ndry ka eo akipy sy falaingako izany dia tandremo matory rehefa voasafosafo eo ary ny loha fa hono aloha ahoana aky efa fantatry mahefa izany hoe mipetraka ato amindry mbola tsy nilazaiko taminy aloha somary maikamainka mantsy izy ny antso tamin'ny faran'izay dia somary mbola be asa be ony dia ahoana raha tsy akasitrahany izany ka nahoana kosa aky izy ary ny teny tampoko ny tokony hoe akako mpanampy mba ho namako amin'izale mitoejazy izao maika raha ndry namako akaiky indray tsy ho faly izy fa tany tsara nge aky ireo fifankatiavana fombola niara-nianatra nisy tamintsika ireny ay ve ka tsy aloha izany anao tondry mpanampy raha izany ao fa na tsy mandray karama aza ange sy maninona ndry efa vita homana angaky indry sisa aky way dina
fa maninona Dri? Tena marary be tampoka kisany lohako izany tena fanina be zany tena maty ary ranty amin'izay mihitsy aloha Dri fa Ndrina ao eto tantanako fananina nefa Ndri tena tsy fantatra fa tonga dia manjavona be tampoka ny zavatra jereko fanina be sady marary be mihitsy ny lohako izany matorihatra aloha Ndri eto andrasokako fanafody vetivety fa inona daholo kiny ao Ndri ao ndraso ty zao misy calmant mety amin'Ndri ty ka tsy avelan'ny dokotera mihinana an'ireny eka fa efa misy fihinako izay ao mihetsika indray mantsy izany ny aretina ny lohako mba alaivo ao anaty poketrako ao aky azafady ohatray fa angandry manana aretina andony taizy ie dia ty fanafody misoratra ao anaty ordonnance-ko ty foana no asain'ny dokotera ho aniko raha vao mihetsika ilay izy andrasary aloha ividianako any amin'ny pharmacie vetivety ary Ndri tsy misy an'io mantsy ato amiko ato tsy mampanina Ndri nefa raha ilozako vetivety eo Ndri aloha tsy manina ka fa tena miala tsiny aloha fa dia tena manahirana Ndri inona koa ary amin'ny manahirana amin'izany misaotra kia fa aza dia ela loatra fotsiny Ndri fa indraindray mantsy ilay izy mitarika amin'ny tsy fahatsiarovan-tena izany so dia tokony atsoky namana raha aloha Ndri fa tsy avelako rereto aza ela fotsiny ke fa tsy manina izany mba alaivy kely ao anaty poketraka ao ariko ilay vola azafady efa misy ty fa lasa vetivety aloha ary dia aza miala eo ambony fandriny eo Ndri mandrapa-tongako fa sanatria mitaraboka any eny kia kay iny valaza ary aloha tazanoko tsara veto mbaravarakely eto iny fa nivoaka ka ary aleo atsona mipisony landy ty amin'izay mahefa aleo mody mitemy mora mba tsy ahafantarany fahasamy hafan'ny feo allo mahefa chéri ça va bien ty to tamin'ny malasolazo ka tsy dia metimety loatra kia landy fa Ndri any ve zany landy za ihany ty chéri fa everany lafa ho izandray ary mety tsy mazaka an'ilay bevoka fotsiny angama fa dia matetika tsy metimety mihitsy mikohaka matetika koa dia farina foana amin'ny feoako sady misy zavatra manahirana ny saiko be mihitsy izao ato fa misy inona ke malala tena mikorotana be aty fa izao ihany ela dia manova puce dia aza ampiasaina intsony io atsoka an'lahy io dia bloka eo koa ny compte FB an'lahy fa ny rehefa hovaiko rehefa vita ny lahy dia samy manokatra compte vaovao fotsiny tsika fa misy inona kia inona ny zavatra nitangatany ataovy izao androany izao ihany aloha izay dia ho tantarako amin'ny lahy eo ihany izany raha riva izao no tokony efa-tsony lahy amin'ilay puce vaovao dia aza manao FB aloha androany tontolo raha bloqué ilay compte aleo raha-pitso hariva ihany miresaka momba an'ilay izy amin'ny compte vaovao fa inona daholo ary izany tsy azoko mba tanterao aloha chéri fa miankina amin'izany no manamevanana an'izao olana mahazo azao izany izay aloha fa marary be indray izany lohako izany ka allo fa maninona nefa raha tantaran'ity amiko zao dia izao ihany izany dia so dia tokony mbola misy azoko anampiana ankoatran'izay allo rehefa samy mahazo puce vaovao sika fa efa fantatra ilay fahavalo mombamomba ny puce tsika io ok ary fa na izany aza dia mamonjay dokotera ihany aloha vao mihinana fanafody dia miandra vy aloha Ndri olona anampy Ndri ao eny arakia sady efa niantsa mampionina koa teo izay araka efa miandro ny antso ny lahy amin'ilay larana vaovao izany raha riva ok ary mirary fahasalamana kisery dia aza manao reraka loatra ao zay fa biso Ndri misaotra kia milamina izay iny sady iny koa enkialalandy fa efa verina ary aleo hiverina ny ampandriana mody manao marary indray aloha
Ina, efa nanahoana kindy izay andro. Ny pifany fotindre. Misaotra kely andy. Efa nanahoana ho andry izay. Mbola mavesatra be ny lohako. Tena miala tsiny efa tsy afaka nanatitra andriany indray angamba. Tonga dia ho fanina any amantsy. Atoko ahoana hoana mila ndrirery ato nefa ndriary ty mbola tsisy fiovana akory. Nandosaka ndry mividy andreto fanafody reheto rehefa tena tsy fidino ahy. Zavatra azo atao rapitsiny izany raha salama tsara ndry. Ka sao dia ho tesitra ngema efa raha miantoka tsy mahazo andriny androany. Afaka savaina aminy ankiny zava-misy a. Tsy fidino ahy koa ange izany. Ay, misaotra besaka kia. Isy vao maika izany tsara ry kiala. Efa tsy manandry. Efa tsy dia maninona ka. Efa maivamaivana izany ny lohako. Ary sao dia tsy tokony atory rery ndry aloha e. Maninona raha mifindrany amiko aloha matory. Aleo ihany akia eto fa tsy maninona. Dia raha mihetsika misasaka an'ileo indray izany dia ahoana ka. Mihinana fanafody indray afaka adiny natao ariana ilay nanako teo iny dia tsy misy atahorana tsony ka. Ndalina amin'izay koa ndry matory aloha fa sao dia ho reraka loatra eo ka. Dia matory tsara fa efa tsy maninona tsony ao Eny ary mitafandrimandry ary ndry. Eny akia manome koa ndry. Tokony ho amin'ny firy eo moa izany ma efa miantso izay indray izany tsy dia haiko loatra. Oay, izay kosa angamba ka. Aleo hidiana tsara dia varavaranty na tsy ho voan'ny feo any ivelany. Fa voafandrika amin'ilay feo aloha ty fa aleo alamina amin'izay ny rehetra e. Allô? Bonjour key malala. Ila ny mavaovao. Dia efa manao ny izay? Efa tsy dia maninona ka. Efa tany amin'ny dokotera? Ie, efa tany. Efa tsy dia maninona kia fa aza manatsony lahy. Ay. Dia misy inona amin'izay ary? Efa bloqué ve ny compte FB any lalo? Dia efa nanokatra vaovao koa? Efa vitako daholo key malala. Fa misy inona ho ahy? Ka hitany lahy. Misy olona ratsy saina mitady hanimba amin'ny fitiavantsika. Efa izy izany? Olona tsy fantatry lahy izy e. Tovolahy mpiara-mianatra taminay teny amin'ny oniversite mantsy izany. Anadala mantsy izy io. Dia ataony daholo izay fomba rehetra ampisaraka aminao mba ho mora ny ahazony ny foko. Dia tsy fantatra na taiza nahazony azy fa nanana ilay numero an'ny lahy taloha iny. Fa hoe andribreby any lahy hono izy. Izany ve ke? Dia izany no nanireko an'lahy hoe ovay ilay puce farak'izay aingana teo iny koa. Naza koa azy raha puce dia han'olony ahy koa fa tsy tiako atotsony sy andefasany hafatra foana ka. Tena mety misy izany e. Raha bitsy dia raha bitsy ihany koa ndry dia mividiana piso vaovao. Sao dia ataon'izany olona izany inao ary ndry. Maninona raha mitady trano hafa dia mifindra e. Ka na ho aiza nge dia tsy maintsy mbola ho hitany foana raha mbola efena ratsoa e. Aleo mijanona ty fa mitandrina sy malala fotsiny ka. Okey ary. Aleo izay mihitsy tokoa. Sady ny piratena nge hatramin'ny FB ako e. Izany koa no tsy tokony ampiasantsika an'ireny compte ireny intsony. Dia rehefa manokatra vaovao dia aza sy nanarana fahatarana antsika misy. Dia ny sary koa ataovy ohatr'izany. Dia tsy ahita ny sarindry mitondra ny zanantsika koa izany. Ka ndefa fasako isan'andro amin'ny avatra amin'afro ny lahy fa aza matahotra e. Izany Ay. Allô? Fa iza nefa izany olona izany e. Dia maninona raha mametraka plainte any amin'ny polisy any mahakasika an'izany? Sao sanatria mantsy ka misy ataony amindry ao raha ohatra ka tsy tanteraka ny fanindriny. Mihina fa tsy sahaninona izany izy ka. Fa eny e. Ataoko ihany izany mba ho fiarovan-tena aloha. Izay vao milamina ny saiko. Tsy maintsy miantso an'lahy raha vao mahazo an'ilay puce vaovao. Eny ary. Fa mbola tsy bloqué tokoa ange ilay compte FB ako e. Mikorotana be ny saiko dia tsy tsaroako hatramin'ny kody. Ndaty nanaovantsika ny fifamompona kiseria. Ka tsaroako ange ilay andro e. 24/5/2024. Tena tsy milamina marina ny saindry izany e. Sao dia maninona amin'izany izy fa matory ihany aloha ka. Tsy
tsy mety amin'ny debatandrianka izany e. Izany any korotana teo ka efa hotony amin'izay ary fa mba milanindamina avokoa zavatra rehetra. Izany aloha tika androaniko. Ie, aoka farafaty ihany rehefa rehefa mitondra izany e. Okia izay ary fa bizo malalako. Bonne nuit nary mianaka. Bonne nuit koa e. Izay nitetika ary aleo vaiko dia be an'landy ty dia an'izay safiditra tsony dia téléchargena ireo sariny ireo averina lefa mahefa aiza moa le hoe finday very teo isesy aho hoe anaty trandriako fa nga tsy andeha hividy telefona samerina an'ilay numéro very indray ndry e. Ay fa tsy aloha indri mijanona aloha fa sao dia miverina indray reny nazo andrizeny e. Efa tsy maninona kia tsy dia matetika amin'izay angilizy fa indraindray ihany dia tsy miverimberina ihany koa raha manaraka fanafody tsara. Fa mihinana fanafody ihany na dia izany aza. Eny kia tena ho boboka fanafody tsara reto ny tena marina. Sady za koa miverina ka hividy puce e. Fanga koa soloina amin'ny puce indri. Double SIM mangety fozako ty e. Rehefa mba hividy ihany indri dia ataovy roa dia any anankiray. Tsy maninona amin'ny anaran-driasana anokafana ny kaonty. Tsy maninona ka. Ary andao amin'izay ary fa mbola ilatra nge. Andao ary. Aizakiry lala aty ihany vendry e. Ina mandrosoa kia elaela izany mandrosoa e. Nanahoana alondry zao kia salama tsara. Fa andeha hivoaka izany sa andeha hiasa? Andro efa mifiry zao ve avy niasa ioko. Gaga mantsiko izay mihitsy ny nahatongavako amin'izao arivarefa izao mantsy mba hatratrarana andry atao trano ato. Tosy nandalondalo andry tao ao izay e. Dia naninona nga izany efa dodina mafy te andry vaovao avy amindry mihitsy. Ka izay mihitsy nge tsy afaka nikotabaina aloha fa mila nalamina tsara le izy. Dia tafakatra ihany Wadress finalista mihitsy rikiala dingana farany sisa dia oromba asika ny amboara hitandry izany fa zadiny fotsiny anjarako akoatra n'le trosa. Aza matahotra indry fa omeko andriny 30% e. Lamina mba avendrana hiasa ny lany izany ka tena mora ampiasonina mihitsy. Ka eo masiny eo mihitsy angerikala no andresako ny apela amin'ny mahefa fa tsy mahafantatra ninninina akory izy. Fa enjakenjana ihany aloha nanaovana ny tokono afo tonga tamin'izao. Fa ahoana? Misy an'izany miboboka fanafody sy marary akory izany fandringa ahoana. Ka tsy moramora mahazo ny soa e. Dia ahoana izany no toy any amin'izao? Efa bloqué ny compte FB aloha dia efa niova daholo koa ny manay. Fangatsy nanao récupération en puce ny landy. Efa vita ho malika. Fa za efa niteny tamahefa hoe aza miantsoantso amin'in'io mihitsy fa very le telefona dia izay mahatonga ny olona rehetra. Dia tsy mba miakory ve izany le mahefa amin'izany fivanjavatra be dia be tampotampoka izany. Iny fa na dia mifeo andry aza. Ka tratraka amin'ny point vital na ianao e. Mody nilazaiko tamin'ny mantsy hoe misy bandina Nadala dia manao izay saranay. Niakatra tampoka nga maniasa rotaparika dia nanaiko fa sy an'izay lazaiko avy hatrany. Raha ny feo indray angamba tsy dia mifanalavitra loatra ny anay sy landy raha ny ao anaty telefoniny. Sady mody mba hanamboarina kely koa e. Ay kosa. Dia efa niantso amin'ny mahefa izany lany tao aorianan'izay. Efa niantso fa tsy nahazo e. Mbola mionina amin'ilay hoe mety mbola be asa be izay dia mamono telefonina aloha. Dia ao
Nialako fotsiny ny dry. Hitandry izany fa vetivety fotsiny dia efa mananontany ny vola be. Tena marina izany. Tena misaotra indray aloha efa raha tsy atidoha keliko ity tsy mba takatra an'izany velively mihitsy. Izany eo amin'ny mampinamana. Samy manana ny tanjony koa ioko. Fa saika diniko tokoa. Ty telefônina ny lady mba hitadavy mividy any aloha. Tsy afaka nasana nandritra an'izay 2 andro izay tena tsisy vola mihitsy kia. Nefa tsy maintsy mividy crédit sona amin'ny mahefa indraindray. Dia afaka mba homendry vola hividianana telefônina koa velo. Mba hanova connexion mantsy fa tsy mahafa-po ty fozitiako. Regleko ihany kely indray rehefa mipoaka ny asera. Eny ary. Faefatra. Landy, fa maninona indry? Landy, maninona ho andry? Tsy hitako tsony akizay atao. Odry, fa misy inona? Ka efa ho tapa-bolana angekizay tsy mety ho azo mihitsy mahefa. Dia izy koa tsy mbola niantso foana koa ve? Hatramin'izao. Indray kosa ki. Ka sao dia mba mbola misy zavatra ataony kosa ki ka tsy ahafahany mampiasa telefônina mihitsy. Efa naresaka tamin'ny FB anefa nareo. Nisy ny piraty angamana kely compte dia mivanzareo ny code fa tsy mety tafiditra ao mihitsy. Dia midira amin'ny compte aloha izany dia niazy indray tadaviny. Tia ny telefônina. Eo marina hoe. Nanao anaki? Tena tsy hita koa akia. Sao dia mba diso kosa ohatra ilay anarana ny tadiavindry. Tena io ka mahefa ratsonazy. Aucun résultat hono mivoakato. Ohatray. Ka mety bloqué nge izany ilay compteny. Ary manandramandray ary aloha mitady anarana mitovitovy amin'io e. Sao dia any amindray no miova. Tsy dia fanao ny anefa izany. Nefa aron-draso hoe andramana indray. Nanao ana? Tsy voaty tsara tsirairay daholo ilay sary eo aloha. Tena tsisy aky amin'ireto Landy. Olon-kafa daholo ireo. Sady tsy ahita an'izany eo koa indry. Eshe. Tena tsisy daholo ireto. Tena tsisy. Mitiany telefônina indrika. Miandrasandrasa ihany aloha kia. Sao dia sendra n'ilay tsy aza noharana ny lazaiko teo izy. Ao aoriana kely eo dia hita eo ihany izay atao raha ohatra ka mbola tena tsy misy mangirana. Enganeto koa mba ho izay. Mila maki loko aneky ilay izy. Lasa mafana be indray izany. Miasa misy aloha indry mitony tsara. Tsy mety amin'ny fahasalamandry mihitsy izao. Afindray ary aloha miondana eto ampofoako dia kopakopako e. Tsy reraka indry. Manatona fa tsy reraka izany Ary sao dia tokony hiantso an'ireo olona akaiky azy indray ary indry. Ireo ray aman-dreniny ohatra. Ka tsy manana ny lara telefônina ny zareo tsony ane. Ndraikitra tany amin'ilay telefôninako very sy mipuso daholo. Efa fantatro ange izany. Ary tena ilaina ihany tokoa angeky izany ilay mandika azy amin'ny carnet kely ireny. Sao sanatria ka tojo olana ohatr'izao mantsy. Ka tsy nanam-ponotra an'izao mihitsy ary Dina. Okaka izay efa misaotra. Raha pisy tokoa kisa vao afaka manome an'ilay vola tokony homeko andry isan-kerinandro iny. Tsy dia nisy client indray mantsy amaly dia tsy ampy kely ilay izy ao. Tsy maninona kia. Indry io izany hatramin'izao dia mbola tsy nahita asa hafa foana. Ka mbola tsy nahita kia. Eny misy penina manadala izay ihany. Dia hitady asa ho ahony izy. Kosa. Izy angeno nifidy an'ity telefôninako ity e. Izany aky very Dina tsy efa vadin'olona. Tena tsy haiko aloha e. Izay efa andeha hiasa iny mantsy no nifankahita tamin'ny teny an-dalana. Tsy mipetraka eto izy fa any Mahajanga. Dia izay izany ilay miantso andry matetika io. Izy mihitsy. Isan-kerinandro no mantsy izy tsy maintsy aty fa misy karieran'ny zareo mba mivoatra an'izany. Fa ndry ve aloha tsy maninona tsony? Tsy maninona tsony aky. Dia
dia mba halaminy kely ary volo dia avy alaiko sary amin'ity telefona tsara be ity ndry inona koa ary ty atao ndry mikiripiso mba mampiala vola indringa za ao na eo aza tsy maninona eo ao dia mba misika kely fotsiny ndry koa raha hita tao zay ao mba mivapozy kely ndraiky zay dia hafa indray karany sisa zay fa dia olona manahoana loatra kely ty sandrangana miaraka amindry izany dia nahafohy vola be ohatran'ireny tamindrika nefa nilazainy tamiko aloha dia hoe mpanondrana sarobidy sy volamena ireny any an-dafo ny asany dia mampitrandraka vazy sarobidy ireny koa ireny efa nilazaiko ireny atsokosoko izany raha azoko tsara nanontany akoho mantsy izy sao dia mahafantatra olona manana volamena betsaka amidy hony sao dia miara-miasa amin'ireny mpanao asa maizan'ireny ary tetinity iza koa nahafohy vola tsy toko sy forohana ohatran'ireny amin'izao fotoana izao na dia hoe manam-bola tahaka ninona azy ohatrany tsy mampino azy zany lazainy izany ka sao dia misy ambadika kiny antony nanomezany andrian'ireo tena tsy haiko aloha aky araka ireny nambarako andry ireny dia hoe tsy afaka nandalo aty izy mandritry ny volana maromaro fa ho any ampitan-dranomasina hony dia mba ampiasao amin'izay izany ireo anarena tenako dia lao amin'izay koa ireny asandry ireny sy ny hafahafa be ko izany fomba fiteny lanty izany anie samy aya zavatra izy ariana koa mafariana tampoka andry mandeha ny zavatra fotsiny aka tena marina tokoa izany tenindry izany aza matahotra indry fa tsy hanoe an'ireny sony sady mety hialy eto amin'izay koa mantsy fa ho aizy indry hiverina ny moron-davaka misy asa tokony nataoko mantsy tany noho ny tsy fananako vola no namelako azy aloha fa saika hoe mba hitady asa taty akanjo izao no nahazo taty dia oviana izany indry ny andeha raha afaka piso angamba ndray dia losa indrindray ve k'izany fianara tsy aleo amin'ny zoma dia mba miaraka tsika fa ho aizaka indry akatra ho any an-tana aky anontany vaovao momba mahefany andry mama tsy maninona aky izany mbitana mihitsy kala ratsy ty ataoko fa mba nahafapo andry kosa ireny nomeko andry ireny tena misaotra kia raha afaka pitso ihany aky dia andeha hipitsiketoko dia ho aizy indry izany iverina ny mazengako so mipoaka eo ny raraka ho raisy potsiny eto fa ngahony efa ho tonga le mahefaka tsy izany fa tohatry ny hafahafa be ny firesaka landy tamiko maly izay ka so dia hanimba zavatra fa aleo mitsoaka meloha sady izy koa ange hoe hiakatra any Antananarivo ny anontany vaovao momba mahefa amin'ireo ray aman-dreniny dia mba efa any Mahajanga amin'izay izay ifanarahany zareo any avy eo karaharaha ihany dry dia ahoana ka zahanga ny teny taminy eo andeha ho any Mahajanga avy elo hitonantonana any Morondava any fa izay no nambarako taminy sika ange amin'izao tena efa mailo be foany dia ahoana moa kira zazany no isolo vaika andry amin'izany so ihany aloha fa tsy nanadiady sy tsy mbola be resaka be momba andry izay sady atiako ngamo hitany ataovy matotra morokala fa miara-midoboka any ange matoky akindry fa milamina izany indry raha mbola tsy niresaka tamiko aizany afantarany indry eo asa moko angina aloha fa mahefy ty allô bonjour chérie manahoana malalako savandry efa tsy dia maninona ka efa ho any amin'ny stationnement zao dia misy namana ihany efa nalefa neny le zandriko vavo namako ka kosa dia rovina indray andry izany vao mba afaka miresaka amiko efa nividy crédit betsabetsaka io ka dia atsoko any ala raha vao afaka manantona an'le toerana misy réseau dia ezaka andefa sary amin'lahy koa amin'izay rehefa iangy ao anaty fiara dia miantso an'lahy ihany fa tapa vetivety aloha fa ampidina entana amin'ny taxi vetivety izay eny ary mahay manao cinéma miantso faranazy
sarikala rehefa eo dia potipotehako any ty puce ty andefasako mesazy amin'ny FB farany koa izy dia hovaiko ny kody ary bloqueko amin'izay le compte avy eo vita hatry ny fifandraisana amin'ilay malala sandoka volana izay fa tsy nisy mangirana tsony hatramin'izao momba mahefa tena nanasany mianaka mihitsy izy fa tsy tehitsotra marina fotsiny angamba treray aman-dreniny koa mifindra trano dia tsy fantatro hoe aiza efa miatrika ny fiainana mianaka samiray azy ao ireo entana sarobidy tao an-trano efa tapitra namidina andrikan'izay fa tsy hita tsony izay atao sakafo niofa trano sy ny jiro sy rano izy an-danony mbola eo aleo miafiafy amin'ilay trano tsotsotra mifindraka eo aloha mandra-pahatana asa fa tsaraka tsony niofa n'ilay velakely iny efa tsy naposiko hoe ianao no navita n'izao tamiko tsy nisy ady sisy fifandirana akory efa nitapahanao ny fifandraisana tamiko dia nitapahanao koa ny taty amiko tsy ampiasainy laharako intsony afa aleoko mividy puso vaoka iny angamba ilay olona andrasako salama tompoko manao ianao madama ahoana ny ianao izay za ilay olona nametraka afatra omaly tompoko madama Landy izy indrindra ay mandrosoa ary ianao mandrosoa dia mahazo toerana misaotra tompoko momba n'le asa moa raha tsy diso ahy izay indrindra nefa ianao mitondra voga mety tsy dia mety aminao nge le izy mba miangavy re ramosea aleo mba ataoko tsy afianiko aminao angefa tena sahiran-tsaina amin'izay arapako isan'andro anao ny tsy fahitana azy fanga moa ianao tsy manambadika tsy manambady atompoko ahoana ray izany mba miangavy re tompoko izay karama tokony menao amin'ilay asa izay mba vitako mandra-paterako nge re tsy maninona hotahen'Andriamanitra ianao mba raisy re ramosea ahoana ray izany zao ary no izy madama Landy ento ho raisiko ihany ianao ay misaotra indrindra ramosea inona moa le diplôma nananao raha tsy mahadiso manana licence en gestion atompoko mahavoafehy tsara ny fampiasana solosaina ve eny tompoko mahafehy tsara ay ao fa omeko asa hafa aloha ianao natahotra mihitsy izy nandefavatra tamiko tamin'ny Facebook fa tsy mila atsonony efa manana ny olontiany vaovaony izy sady tsy navela ny antsoantso azo tsony koa no mbola mibloke ny hatramin'ny compte FB any ireo lahara ny finday ihany koa moa tsy misy azo tsony dia ahoana ny zanako ilay zanako ramosea mbola misy ilanao avy tompoko tsy misy ka fa ohatrany sahiran-tsaina foana ny fahitako anao Landy tsy haiko raha mba azonao zaraina amiko dia so mba misy azoko anampiananao mantsy ka tsy maninona zany tsy maninona ka aza mandainga kosa moa sa mini manafina aza sina elanelana tsony eo amintsika
sa mbola tsy zatra foana ianao hatramin'izao? Oka izao tompoko fa tsy tezany loatra re aza fina elanelana tsono any eo amintsika indrindra fa rehefa ivelan'ny broto izao tsy dia hitako mantsy izay maharatsy azy raha antsonao amin'ny anarako a ohatran'ny antsoko ny anaranao ihany koa fa nga tsy mainka hamonjy ny zanako toy ny isan'andro indray ianao ka aza mihafahafa rehefa tonga dia miakary eny ary misaotra tompoko ry fa adino sahady anga le lazaiko anao teo rivo tsy misy tompoko sy ramose ianao koa ma mahita olona saina ary izay avy mbo nahitanao mitsika fa aiza moa langy ny mody ny popoka azafady dia iza zany taizany zanako ao rehefa mandeha miasa toy izao ianao sa efa nahazo mpanampy le zandriko faravaviny ao ka mba fotoana fialan-tsasatra ry zareo dia mba nafarako izy aloha dia ahoana rehefa tonga fidirana dia andray mitady vahaolanako maninona raha maka-mpanampy ka satria ataoko kely ny karama dia tsy ampy amin'izany fifandaniana izany daholo zany kosa eo aloha eo ange zany azafady fa aiza ny tranonareo io varavarana amin'ny loko mangamanga io misaotra betsaka monsieur Rivo nalako tonga aty no ianaoko noho ny fiaraka jereo angefa efa io miandry anao tokotany io le zandronao sy ny zanakao rehefa teo saika tsy nety fa mbola ilahatra ary amin'ny bus ary ianao koa raha menatra mankasitraka ry veloma ianao veloma ary dia ahoana raha misea fa ngatsy averina amin'ny toerako talohantsony ihany toa mbola madamy landy ihany eo fa inona ny olanao tsy mahafapo anao nga le toerana voavoanomeko anao tsy naninako koa reny karamanao nasiako tombony mihitsy azako ka madamy lala aza dia mila vaniny re mbola mahalema inge madamy landy aizany mbola azakany manao an'ireny asa ataonao isan'andro reny aloha dia rehefa matanjaka izany izy dia averina amin'ny asako taloha ihany mbola ho hita eo ihany zany ka fa toy izy ny asanao dia mba terao te amin'ny braoka ange azafady le original amin'le atota-taratasy naterinao tamiko teo raha vita eny ary tompoko tsy ahita teny mihitsy ho ianao tsy mety aminao nga le sakafo tsy zany re fa hoana tsy mahita olazaina fotsiny miala sindra tsy nety taminao fa efa mahazatra mantsy zany tsy zany inge fa ohatra ny lasa saina lavitra be zany ny fahitako anao variana mandinika le sakafo manoloana anao fotsiny nefa tiako kokoa nge zao raha mba hoe mitraka kely ianao iaino an'izay lazaiko miaino anao ary landy tiako fantatrao fa tia anao aza manombana amin'izay efa any anatin'ny sainao any fa vonina ity an'izay efa olatry ny lasanao sy ny mombamombanao rehetra tsy mety zany rehefa azy hitarina ao ambonin'izao tsony ny fifandraisantsika ka tsy mety mionona amin'izany ange ny foko tia nambatra ny azy sy ny fitiavanao izy tia amboraka an'izany isan'andro anako ako ampototsofinao landy aza vely irediredy ireryintsony izy fa efa voalazany taminao ny momba azy rehetra ka tsy mety fa inona kay ny tena sakany mino fa samby tsy mbola misy peratra ny ratsatanantsika fa zay efa manambady manambady fa manambady an'izy ianao
le renjanako rainjanaka mpanary sy manadiny silaky ny fony sy ny menaky ny ainy rehefa nahita ny mena amin'ny ravoravo indray ve zany no antsoina hoe vady andray kosa ty fitsarana ho azy maninona rainjanako foana izy ninona nataony tamiko ary tiako foana ihany koa mialatsiny tokoa raha nahateny ohatr'izany inoko anefa fa tsy diso le izy saingy fantatro ary tsapako ny adi-tsaina mahazo anao ry landy ary nahazoko an-tsaina ny momba anareo koa izany sanatria tsy hoe anararoatra anao noho izany fa tia hanampy anao hanamaivana azy na dia tsy avokosoka tanteraka azy rivo manambady aho izy fotsiny tsy eto Madagasikara dia sahandavy ianao fa tsy misy olana goavana eo aminareo eny fa afaka vahana foana izany endrerylandy tsy hanery ianao amin'izay fanapahan-kevitra ao afaka mandinika sy mamakafaka tsara ihany koa nefa ianao tsara ovy hatrany anefa fa tsy ambaratelo ny foko lalipaka izany naborako taminao teo izay Madame Landy indray le vehivavy hafahafa toetra be ity ohatra ny manara-maso izay ataony olona foana ny ataony fa izy ianao ny akabusy tsy ambadika tsy ihany ka angatsy natery monsieur Rive tamin'ny fiara indray zay ary ka mety mbola nisy rarano fonjeny angambako sady tsy hoe isan'andro koa ange izy manatitra fa rehefa mba taratara fodininy fotsiny aleo aloha amorona nyity fa miseho malay loatra ho pisana sady mety maiky hamonjy mivady amanjanany koa ngamby izy kio zany ifampikorofaka sady elaela mihitsy koa reny izay tsy mba nilona tao ampiasana tao indray ve dia saro-piaro ratsy le madama mety tsy mahatoky valeur angamba na dia tsara tare azako sady raha miseko moa tsotra loatra dia tia manampy olona ohatran'ireny ataon'ireny ihanyko fa ny sasany mihitsy mandika vilana dia mamadika azy ho zavatra hafa zany fandraisan'ity vehivavy ty rehefa tsy misy miaino mbola midradradratra ohatra ny radiovana aspile leo ihany aleo aloha mody vily fa tsy tia andrean'izay retiretiny tsony ka adingo tokoa aky fa mbola ivily kely eny an-tsena aleoko aloha anapa-keto dia ary ambany ary makabusy izay fa velomy ianao madame Lala eny ary tsy natatenga mbola aizany anaovako ateny ataoko tsy mahaleomonina mihitsy fa kialiny ihany naka ny toerako tao sady miseho mba manodina ny lohany drivo efa nitalo mafy mihitsy aho vao nety niakatra amin'ny fiarako ianao ka tsy dia misy mahamaika ange dia izay no naika andehanako bus sady tato ato izay ohatra ny mandosondosotra foana ianao milaza ho maika lava rehefa mba malalaka kely iny dia ho sanatria ve ka no le resako indray mandeha ry no anton'izany rivo ajaony fa dia manjanakao fa efa voatana taona teo anaty any lanitra sy ny tany izany vady amanjanako fa iza no mitenina nandrenesa aminao fa manambady amanjanaka ataoko fa samy tsy misy peratra inge ho any raha tsy atanantsika nefa mino fa tsy andainga ampy izay olona na hainoko an'izany fa ianao izany tsy mba hiainao mihitsy tsy hiain'izay lazaiko mihitsy fa izay miresaka aminao any ivelany any ihany no hiainonao soankataovinao momba dia ho diso kosa ary ve eny tsy diso tokoa ianao saingy tsy ho marina ihany koa raha hoe izay rehetra milaza tsangatsy amanorana pakahala any ivelany ihany no ataonao vavolombelona antsoina an'izay voalazako aminao azafady ary nana fotoana anao filazako ary velomy amin'izay ary le fiara fa marary izany ny lanomiko angamba mitomany izay zanako izay fa ny ilany foko koa nge mba marary nefa toa tsy raha rahinao akory mbola nilany ary andao amin'izay sao dia ho torany tomanory zanako ka
indray tompoko vavy eo arahana ny teninao afaka mivoaka angiaso ty manahirana anao e landy asa dia filafilaina loatra fa vo maika inge me marary ihany ny foko ray manontolo e fianarandray aty raha fafa mitetin'ny fianakaviana tany arivo efa ela ho ny topotra amin'ny laninandro tao amin'ny tramina metrahako azy fa tsy fantany akory ny findraizana aiza sady tsy mandeha tany ambanivohatra izany akory izy ary tsy niala teto mihitsy koa ary izy raha tsy izay efa mifindray tetika kanan'ireny vola be reny taty amiko fotsiny izany reny izany daholo no natonga an'ireny fiovana tampotampoka reny fa za mihitsy mivoarotsorotsy ny langa tsara lahatra fa tsy nahatakatra any amin'ny badiny akory so ihany fa misy an'ilay mpanampin'io madama io mba mahita ny tranony landona tsy afaka mivoaka mihitsy anefa izy raha tsy mifarany herinandro dia amin'izay vo afaka manatitra any dia ho ahy izany efa mandra-patonga an'izany androany anefa voaratsinay aleo hijanao amin'ilay hotely ny vatanako iny ihany fa mijerijery tanàna fotsiny aloha mandra-patonga an'izay tsy maintsy mahita ny zanako ary lantina dia tsy tianao ntsony aza lando mezary ianao tony e tsy mety amina mbola mampinoana ange izao e very ange arivo raha maninona maninona zanako io e hoinona ntsonao ny amiko eny fantako tsara izany fa efeo ampialatana ampitsabo izy fa aza mpiahiatsony ianao raha sanatria koa ka maninona koa ianao reny dia inona no anjo azy mafiloatra fijaliko ka tova kitikitika foana izay mba asambarako ko firy volana monjany nanomezana azy ho ady efa zao sahady toky aloha fanatenako ambola isino avinay any arinany aiza moa mba hanananery andresena ny aretina mafy mangeja azy riva fery ok izay hoa mahay zavatra nge Andriamanitra e ary efa voalany daholo ny fiainantsika ankinao ny fanantenanao izany misaotra riva angamba dia resy talohany rehetra raha tsy teo ianao aza dia misaotra tsony re rehefa betsaka izay e mangatrika angainao aza tiany akanjoko anao ve ka sao dia raha izy re ao misaotra ry ary sao dia tokony hoty amin'izay ianao efa riva be angeny andro e fikely koa hoe fa mba tsy mifanentona be tsony efa nienatra amin'ny hafanany aza sao dia anahirana ny any an-tranonareo mantsy raha riva loatra ty ianao tsy maninona fa misaotra indrindra tamin'ny rehetra riva na fialako tapotra mihitsy aloha ny teninao vao manao indray raha isy ny anahirana indrindra dia ny fahandozana nareo mianaka amin'izao zava-misy izao ka tsy mametiny ianao ainge ahy e efa betsaka ny vitanao taminay efa mitafitafy mihitsy azy tsiry landy avy aloha mba hanatanteraka ny zavatra mba azoko atao aminareo mianaka miangavy re mba ekeo izany fangatahako izany ka amiko ange tsy maninona izany e fa tsy tiako rano zaha no ampisidisadisanao sy ireo olona akaiky ianao no izao toetra zava-misy izao afaka miantso mifinday rehefa avy eo dia hazava amin'izareo ny zavatra rehetra e ary sao dia ianao mihitsy ny tsy makasitraka nijanonako eto ary raha izay mantsy ny tena izy tsy misy hevitra hafa azo raisina intsony ianao mba manampy andray ve ny ahiloko sanatria iza mahita nasahara nge tsy havaly an'izay vitanao tamin'io mianaka e indrindra nanomboka tamin'ny adirany fikely hopitaly izay sasatra misaotra anao ary tsy tako tsony ary sy fomba etiko ilasana azy misaotra rivo efa hoe aza misaotra tsony hoa ny fitompon'ny masonao ange dia efa mampita ny zano aty amiko e ry angaha tsy hiverina tsoa ilay zandronao
Miandro trano izy fa tsy azo avela fotsiny tsy misy mpiambinao fa betsaka amin'ny mpanara loatra. Marina izany. Oay, ny zanako. Andray. Okizay fefa eto akininy a. Okizay izany zanako izany a. Iantsony dokotera vetivety ahy izany aloha e. Ay. Nonangandry. Avy azy avy omeny sakafo aloha. Napiatra hony ianao raha amin'izay? Ie, mipetra vetivety aloha ianao. Ilaza mifamerenana amin'ny toerako amin'izay ngamba raha amin'izay fa mitezitra amin'ireny resako fony ireny madame Lanty dia miala. Olona mora mivoraka ihany moka mba nitezy eo amin'ilay eo. Ianao nge no iresako madame Laly? Ay, azafady monsieur Rivo a. Miaino anao atompoko. Miverina makaly asanao taloha indray aloha ianao iaho teo fa... Ay, niala madame Landy. Tsy hoe niala fa baka congé mandritro ny roa tokom-bolana fotsiny izy fa niditra hôpitaly mantsy ny zanany. Ay, fa magaga fotsiny dia mbola tsy ampy 4 volana izy nahazo congé de maternité dia efa mahazo sahady koa. Madame Lala, mba saingy kely kosa hoe zaza 3 volana no miditra hôpitaly. Alaivo amin'ny toeranao ny reniny. Misy saina afaka nirindra asa amin'izany akory ve? Sady izy moa mba hikarakara ny zanany afa tsy madame Landy ihany. Le zandriny reriny mba manampy azy eo. Fantatry raha misy amin'ny Antsipriany kosa ny fiainany izany koa. Tsy dia hitako loatra izay maharatsy an'izany e. Fa izay e, fantatro tsara fa tsy azo bangany io toerana io. Dia isana asan'olon-droa izany. Aza matahotra no fa omena prime. Raha izay moa maninonako. Dia misaotra mialoha monsieur Rivo a. Afaka mandeha amin'izay ary ianao e. Ay, masotoa monsieur Rivo a. Tena mbola tsy hitako izay fomba hisorako anao Rivo tamin'ny nataonao rehetra. Tena misaotra era-po-eran-tsaina. Tsy misy tokony hisoranao re izany ry Landy a. Angany mba hitohy izao fahasalamana izao. Izay tokoa ny vavahana. Fa Rivo a. Iaina aloha? Herinandro sisa dia ho tapitra ilay congé nalaiko. Nefa tao mbola tsy mahafoy ny andao ny zanako sahady aho aorianan'izay. Io moa hoe mba mangataka ny hanampiana azy herinandro raha hoe mety. Amin'ny matompona andraikitra anao ny tenenako azy mivatana toy izany fa raha ny tena izy tokony any ampiasana sy atao taratasy ilay izy. Tena miala tsindrina fa tsy afaka makany mihitsy manko aho izao. Tsy maninona izany fa azy asa lamany fia aloha atao. Efa nasaiko niraisy madame Lala aloha ny asanao mandra-paha fa aza manahy. Ay, dia mbola makasitraka Rivo a. Fa hoe ohatr'izay ho a. Fa ndray koa tokony manome ilay fanafody ihany a. Mbola hita ho tena reraka sy tsy ampitoromaso sy ny tsy fihinan-kanina mantsy ianao. Ka mbola tohizako iny fa aza matahotra ianao e. Dia mba mahazo toy misakafo amin'izay koa fa efa afaka fitaintainana e. Jereo ange tianao raha tsy nihena vetivety teo e. Io fa ezaka re a. Fa tokony makatoro-hevitra amin'ny dokotera foana amin'ny zavatra ho avy aka. Ireo aloha andeha Landy fa misy olona miandry ao ampiasana. Eny ary, mazotoa ianao? Ary, baba ifikely velao Landy. Velao Rivo. Tonga tampitapoka? Gaga be ianao a. Mba mitsidika sa tsy azo atao izany? Tsisy hoe tsy azo atao fa ohatran'ny tsy ora fandalovanao aty mantsy izaoko. Ay ve, mba nanam-potoana kely dia nandalo e. Mora ny zazakely? Efa tsy maninona izy ka. Ary aiza? Matory eo ambadika ao. Efa mba mazoto misakafo? Tany amin'ny dokotera izay dia afaka manome nono azy a. Ay kosa, randrininy.
efa mazoto misakafo koa. Ianao koa izany zanga mandrary. Ay, efa tsy manenina zany ko. Efa mba nitsika mantsy. Ny tena tondiako akanareo mianaka mba hitsangatsangana. Hitsangatsangana izy? Amin'izay toerana mahafinaritra anareo ka. Asa tsy tianao zany? Tsy manahirana ny rivo nefa. Manahirana an'izy anaoko? Matoa makaty dia vonona izay e. Anareo mianaka zao ny tsaiko. Eny ary iomana vetivety ary Izay ary fefa vonina arezany zazakely navelako amin'ny iro any efitrao ihany izy ka sao dia otratra ny atsika any mantsy asika fotsiny tsy elany. Ay. Allo? Lasa vetivety eky izay miora. Mba efa landy fa anao inona ty? Mbola tsy nahafa-po anao ngany nataonao tamiko. Aiza ny zanako? Tsisy zanako zany aty fa lasa ianao mandeha any e. Engana ilay chéri fa ho taratra any angesika e. Landy dia tena sahanao tokoa ve? Nga ianao ihany no masaha. Andao aky malala. Ao aloha amboariko kely ny fosina akanjony lahy. Landy andao hafa ho tareto indray. Andrasany anaty fiara. Ay. Inona moa zany mbola hijanonanao eo? Ino indray ny zanako raha tsy fantatrao fa tsy misy zanako zany aty. Ary lasa amin'izay ho afa marikoriko ana mijery ny endrika ao azy. Landy ianao ve tsy mahalala teny gasy e? Sa mila tositosika? Miveriko mba vazovazinao ihany reny rehetra reny. Tena masoko mihitsy zao mahita. Misaotra anao e. Veloma ianao. Tsy ravina. Landy fa maoniny fa izy ny olona teo iny. Okizany ho any riva. Aza toantsony riva. Mbola sitrako ve sa manaiky? Fa naiky amin'inona? Fonina ity ianao satria ve sirana indray le nandratra ny fonao dia mitady fanafody ampitony fitaintainana nefa tsy asitra anazy akory ianao e. Tsy tenitenena fa tany ange zany ry Landy za koa tsy maniry anao. Andray kosa mifamalinao sanatria tsy hoe mitsara na mandasa anao fa fakafaka ho tsara aloha e. Aza maray fanapaha-kevitra ao anatin'ny atezerana sy ny alahelo zany. Andro foana sy ny fitiavanao tsy misy alahelo mandrasako. Riva ositrano fa maratra loatra ny foko. Asa manilika sy miandro fotoana tsony. So dia tsy ho efako zany ry Landy so dia tsy tokony ho izah. Matoka fa ho vitanao zany. Raha mbola mitempo amin'ny fonao dia aza mamety zavatra hafa tsony. Rivo miteza ianao ho andrekinana mianaka. Tsika zany fahatsapako anao e. Tianao loatra ry Landy ka manaso manery ny fonao fotsiny ianao mba ampifandanjana zany fitiavana misy eo amintsika zany. Rivo ahoana? Efa miezaka mafy fa sady omena tsiny loatra ohatran'izany. Efa manao an'izay farahiriko mba hanadiny lasako rehetra. Ary vonina amboly fiainam-baovao miaraka aminao ankehitriny. Afaka matoky avy ianao? Matoky anao e. Ary vonina hifanampy aminao foana koa nenonenona. Misaotra kia. Tsy haiko hoe aiza ny metimety amindry. Hijanona nofatrano ihany sa hifindra hipetraka amiko. Izay tianareo mianaka foana mantsy io
Ka tsy aleo ve mijanona amin'ilay trano faina ihany iny aloha manahirana ny fiarahamonina mantsy raha hoe areteraka sahady nefa eo amintsika mbola tsisy nininona vita akory. Tsy maninona re anofako tranongezangeza fotsiny kokoa nareo mianaka aloha sady akanam-panampy namanareo ondrara sy taizany fe indre afaka miasa afaka tsy miasa avy eo. Maninona moa any tsy miasa fa tsy ho raisinao tsiny ka sao dia tsy sahazandry intsony zany fa satria atsoatsy ndry miasa vadina ndray matotale aleo ihany aky asa rehefa misy mitaiza fotsiny fikely dia afaka foana na tsy omenao karama aza tsy maninona ao ary fa tsy omeko karama manahoana andeha ilany zanako omeo ha izy hipetraka ty amiko fa tsy nateram-potaizan-drafy iny iza moa no niteny taminao fa tazendray kely ny zanako sa mbola averiko aminao ihany andre matoa fa tsy misy zanaka ao tsony zany ho aty manana andray ny ara-dalàna ny zanako fa tsy sandotsandohanao izay tsy fatapototra any andray ranty efa dia inona loatra ny ratsy natokanao dia nipotehanao tsy misy niangana toy izany ny fiainako avy efa naoniko zandry Raison de pièces auto. Si la franchise Mister Auto, nos 3 magasins spécialisés vous offrent une gamme complète de pièces automobiles. Et pour une pare-brise achetée, nous la posons gratuitement pour vous. Alors, qu'attendez-vous? Mister Auto, entretien auto, repère auto, vos partenaires de confiance pour votre véhicule. Manaone, vovô maresaka. Misy vovô ngeza be aty. Tantarao ino moa zay? Vovô be, vao mafana sady mahafinaritra be. P500 efa misy entre 500 ariary iresahana amin'ny laniny, 25 SMS hitavata tsara, ary miantso internet 25 mégaoctets hisurfena milay be. Tokotry manakely 24 heures. Antsoiny 224 étoile 1 étoile 1. Orange, savon de toilette classique white. Antibactérien, antiseptique. Mipeza ara-pahasalamana ny hoditra. Tsotra ny fampiasana azy. Hosory savony classique white mitarenao sy ny vatanao. Avelao ilona mandritra ny 3 minitra izay vao kombanina. Savon de toilette classique white manazava ny hoditra, manalefaka ny hoditra, manadio ny masokoditra, manamandana ny hoditra, manome atandrana ny hoditra. Savon de toilette classique white. Tsy miavaka ho an'ny sakafonao ve ianao andraminy margarine ana azo avy amin'ny zava-maniry voafantina mitondra otrikaina sy fahasalamana ho an'ny vatanao atao amin'ny mofo paty izay karazan-tsakafo tianao vidiny efa midina ho 500 ariary montsy eny amin'ireo mpivarotra nazatra anao margarine ana matsiro foana ny sakafo isanandro 500 ariary montsy margarine ana. Révérence, série philipiana izay tsisy vina amintsika intsony, ahitanao ireo tantaram-pitiavana, fiainam-pianakaviana, sy kombakomba, fitadiavana ny marina. Isanandro eto amin'ny Record TV, amin'ny 8 lasaka fefany alina, ary ny famerenana manontolo ny sabotsy tolakandro. Veherasy, ho azonao ve ny marina? Andresy ve ny fitiavana? Révérence, série philipiana izay tsisy vina amintsika intsony, ahitanao ireo tantaram-pitiavana, fiainam-pianakaviana, sy kombakomba, fitadiavana ny marina. Isanandro eto amin'ny Record TV, amin'ny 8 lasaka fefany alina, ary ny famerenana manontolo ny sabotsy tolakandro. Veherasy, ho azonao ve ny marina? Andresy ve ny fitiavana?
Volheras, série filipiana izay tsisy vina amintsika intsony. Ahitanao ireo tantaram-pitiavana, fiainam-pianakaviana sy kombakomba, fitadiavana ny marina. Isan'andro eto amin'ny Record TV, amin'ny valo efa lasaka fefany alina, ary ny famerenana manontolo ny sabotsy tolakandro. Volheras, ho azonao ve ny marina? Andraisy ve ny fitiavana? Atapon kushin malagasi Amola kushisi anum tena kasi Talani amaduna Sitan patapon Matur tarelini kizim yargam kushin patapon Sitan patapon Hitan nawa pibaru chalicha manera nusa Kush patapon Entrator. Rehetra tena misaotra era-poeran-tsaina tsy misy tokony hisoranao re zany ry lady angany mba hitoy izao fahasalamana zao izay tokoa ny vavahana farivo aianao herinandro sisa dia ho tapitra ilay congé nalaiko nefa toa mbola tsy mafony andao ny zanako sahady aho orinan'izay eo moa hoe mba mangataka ny anampiana azy herinandro raha hoe mety amin'ny matompona andraikitra anao ny tenenako azy mivatana toy izany fa raha ny tena izy tokony any ampiasana sy atao taratasy ilay izy tena miala tsindrina fa tsy afaka makany mihitsy manko aho zao tsy maninona izany fa azy asa lama fia aloha atao efa nasaiko ny raisy madamo lala aloha ny asanao mandra-paha fahazamana dia mbola makasitraka rivo fa hoe oka izay hoa efa ndray koa tokony manome le fanafody ihany mbola hita ho tena reraka sy tsy ampitoromaso sy ny tsy fihinan-kanina mantsy ianao ka mbola tohizako iny fahasamatahotra ianao dia mba mahazo tomy sakafo amin'izay koa fa efa afaka fitaintainany jereo angety ianao raha tsy mena vetivety teo io fa ezaka re fa tokony makatorohevitra amin'ny dokotera foana amin'ny zavatra ho avy aka ireo aloha anderilany fa misy olona miandry ao ampiasana eny ary mazo toy ianao eny ary babay fikely velomlandy velony rivo rivo tonga tampitapoka gaga be ianao mba mitsidika sa tsy azo atao zany tsisy hoe tsy azo atao fa ohatra ny tsiora fandalovanao aty mantsy zaoko ay mba nanam-potoana kely dia nandalo ny zazakely efa tsy maninona izy ka ary aiza matory eo ambadika ao efa mba mazoto ny sakafo tany amin'ny dokotera izay dia afaka mamenono azy ay kosa randranany efa mazoto ny sakafo koa ianao koa zany zany nga marary ay efa tsy maninona zany ko efa mba nitsika mantsy
Ny tena tondiako akanareo mianaka mba hitsangatsangana. Hitsangatsangana izy amin'izay toerana afinaritra anareo ka asa tsy tianao zany? Tsy manahirana ny rivo nefa. Manahirana an'izy anaoko matoa makaty dia vonona izay fa nareo mianaka zao ny tsaiko. Eny ary io mana vetivety ary arezany zazakely navelako amin'ny iro any efitra ihany izy ka so dia otratra ny atsika any mantsy asika fotsiny tsy elany. Allo? Lasa vetivety eky izay miona. Maheva mantsy fa anao inona ty? Mbola tsy nahafapo anao ngany nataonao tamiko. aizany zanako Tsisy zanako zany aty fa lasa ianao mandeha any e. Engana ilay chéri fa ho taratra any angesika e. Lanty dia tena sahanao tokoa ve? Nga ianao ihany no masaha andao aky malala ao aloha amboariko kely ny fosina akanjolahy. Landy andao afa ho tareto indray andrasany anaty fiara. Inona moa zany mbola hijanonanao eo? Ino indray ny zanako raha tsy fantatrao fa tsy misy zanako zany aty. Ary lasa amin'izay ho afa marikoriko ana mijery ny endrika ao azy. Landy Ianao ve tsy mahalala teny gasy e? Sa mila tositosika? Miveriko mba vazovazonao ihany reny rehetra reny. Tena masoko mihitsy izao mahita. Misaotra anao e. Veloma ianao? Tsy ravina. Landy fa mahoniny fa izy ny olona teo iny. Okizany ho any riva. Aza to antsony ary. Riva mbola ho sitrako ve sa manaiky? Fa anaiky amin'inona? Fonina ity ianao satria ve ny sirana indray le nandratra ny fonao dia mitady fanafody ampitony fitaintainana nefa tsy asitra anazy akory ianao e. Tsy tenitenena fahatany ange zany ry Landy dia za koa tsy maniry anao. Andray kosa fa malinao sanatria tsy hoe mitsara na mandasanao fa fakafaka ho tsara aloha e. Aza maray fanapahan-kevitra ao anatin'ny atezerana sy ny alahelo zany. Andro foana mbola sy ny fitiavanao tsy misy alahelo mandrasako. Riva misotrano fa maratra loatra ny foko. Asa manilika sy miandro fotoana tsony. So dia tsy ho efako zany ry Landy so dia tsy tokony ho izaho. Matoka fa ho vitanao zany. Raha mbola mitempo amin'ny fonao dia aza mamety zavatra fa tsony. Rivo miteza ianao ho andrekinana mianaka. Tsika zany fa tsy apako anao e. Tianao loatra ry Landy ka manaso manery ny fonao fotsiny ianao mba ampifandanjana zany fitiavana misy eo amintsika zany. Rivo ahoana? Efa miezaka mafy aho fa sady omena tsiny loatra ohatran'izany e. Efa manao an'izay farahiroko mba hanadino ny lasako rehetra. Ary vonina mboly fiainam-baovao miaraka aminao ankehitriny. Afaka matoky avy ianao? Matoky ianao e. Ary vao hifanampy aminao foana koa nenonenona. Misaotra kia. Tsy haiko hoe aiza ny metimety amindry. Hijanona mifatrano ihany sa hifindra hipetraka any amiko. Izay tianareo mianaka foana mantsy io ka tsy aleo ve mijanona amin'ilay trano faina ihany iny aloha e. Manahirana ny fiarahamonina mantsy raha hoe ary hipetraka sahady nefa eo amintsika mbola sisy ninina vita akory. Tsy maninona re
Any fakotrano ngezangeza fotsiny kokoa nareo mianaka aloha sady akanam-panampo namanareo nondrara sy taizany fy indray afaka miasa afaka tsy miasa avy eo maninona moa tsy miasa sa tsy ho raisinao tsiny ka sao dia tsy sahazandry intsony zany ka satria atsoatsy indray miasa vadina andray matotalea aleo ihany aky asa rehefa misy mitaiza fotsiny fikely dia afaka foana na tsy omenao karama sady tsy maninona ao ary fa tsy omeko karama manahoana andeha mila ny zanako omeo ha izy hipetraka ty amiko tsy naterako tezandrafy iny izy moa no miteny taminao fa tazendray kely ny zanako sa mbola averiko aminao ihany andre matoa fa tsy misy zanaka ao tsony zany ho aty manana andray ny ara-dalàna ny zanako fa tsy sandotsandohanao izay tsy fatapotsitra any andray randy efa dia inona loatra ny ratsy natokanao dia nipotihanao tsy misy niangana toy izany ny fiainako avy efa naoniko za ndray no namotika fiainanao zany namotika no avinao valio za mihitsy ny diso fanantenana mitoetranao miveriko fomba vehivavy azo itokina ka isaka manafika io anginy ianao sy niatreretinao akory nataonao fa dia faly anome tsiny ny hafa fotsiny ay dia fa lasa fangatanana ihany ko dia azy idiranao sy rarahinao tsonoko ny fiainako na lasa mpivarotena koa aza zany fa tsy ianao tsotra ny ilaiko Rolandy ny zanako dia zaza tsy manatsiny mbola naorina tao anatin'ny fitiavantsika tsy nisy fihetsaram-bela ty fa tsy sanatria hoe sanabaratra akory tsy misy zanaka ao zany ho aty ary raha nisy koa aza nahoako mbola tao akibo no ny fahalopehako anao rainy azonao zany andray Rolandy samy bavavanao tsy napoziko lehilandy nambabo ny foko mihitsy no lasa demony velona hita vatana toanao zao satria navilinao tamin'izany niterenao akolaka na dinina dia singambolonao teo amin'ny fiainako aza mafy tamiko ange zany saingy angamba vitako ihany vitako ary aza menonelina eo amin'ny rivotra ianako tsonoko fa efa nidorako tsy hanangatra tsony izay rehetra nakasika anao taty amiko Landy miala ianao ohatra misy zavatra mifamofonga izay lazainao raha tianao fitinina dia ampianina ataonao tamiko tsy tianao tsony alala aizy ndry moramora fa mampatory amin'ny fia aino dia oroana moramora koa zany ianao koa tataraiky be ka tsy maintsy namita an'ireny fandiniana fangatahana ny fanisy teo ireny raha tsy maintsy eto mbola ho betsaka indray ny zavatra atao fa nodia indrindra tsy hitako akory ka ianao tsyna mbola variana andresaka tamin'ny mademoiselle mena folo inoko sary-piarangahony ny havako nahoana kosa moa amin'izay kala mengolangolo ery mamaly ny fanontanininga DG tsy raha mahatsikaiky kay zany koa ve dia atsikaiky aminao aza manongo moa ka tiako be angendrera sary-piaro amin'nympitoy izao dia rangitina tsy zany kosa ore raha tsy tazako akory tamin'izany ko ao moa fa tsisy atakaloko andry izany raha mbola vehivavy masosotra voasazy zany ampatorero aloha fi dia afifa anjara indrindray zao no rotsorotsiana sy ho tambatambazany mazina ty totoi zanak dada anjara ny titiako be ty indray zao ry to voarotsorotsy sahady
ka ny tananao mangetingetika any amin'ny valahako amiko maty arivoka zay fa faly malala tiako angendry za koa angety ianao malaly azy alozanaki izany maina mitrango amin'ny fiainantsika toy miantsy anaisotra ny haiko izany majoro iady hatramin'ny farany foana matsika efa tsy ana lavitra anao izany izay mianaka sy mbola fanampiny zanatsika sotrakia ka vona izany ry raha hoporofontsika ho hitany be sony maro izany vetso ny fitiavantsika izany vonina foana raha mbola ianao hitantanananika ny altaramasina amin'izany andro izany fa mialohan'izany misy fangatahako ray ty inonaka izany anga manaiky vendry raha atsangako ny zanako fikely eny tsy maniry anao tsy natao anovany amintsika fa mba faniriko fotsiny ihanyky izany aleo alohaki andinika kely efa anao izay mianaka fa sa matahotra omeko anao ihany izay hevitra tapaka oriana kely izany mahazo toerany ianao manao ny ianao andre matopale salama inona no azoko ataonao izay dia manandia fa ampanao soniandreto fotsiny dosean'izay zanatra lany-dadanay izay mantsy izy tika dia mba nampandraiketiny anay fa dosie momba inona moa izany izy izany ty tompoko ny marina raha mba manempy masikely akory ty izy rehefa mba neneko tsy nidina mibokotra kanjoko farany ambony kiala ratsy ny aminy mampendipendina nyty eto vita reto madame lala fa za tompoko mba mangataka ny ody aloha isaky ny ariva mandrapatapitra ty ririniny ty malaky maizina be mantsy ny andro nefa za lavidavitra fodiana ihany ka amin'izao fotoana izao mihitsy angeny mampisavovana ny asa ataontsika madame lala dia tsy vao maika hiahaka eo ve reo raha mbola hoe hiala aloha indray ianao sady raha manao an'izany ianao tsy hangataka ody aloha koa ve reo mpiasa sasan'ireo ka zange matetika tsy mahatratra biso foana isaka mody ariva ireny dia soalina loatra mantsy dia voatery mandeha tongotra na dia matahotra aza dia ahoana re izany azao ary miainanao atompoko dia tsy manahirana amin'ny ao an-tranonareo dia miandry kely 10 minitra ao arin'ny firavana ianao dia manatitra anao any an-tranonareo aloha izay vao mamonjy ny fodiako raha izay aloha dia tsy maninona sady izay mihitsy koa le nandrasako fa tsy mampaninona ny ao an-tranonareo any fa naterako anao isaka hariva sao mantsy hiteraka korotana hafa eo indray iza koa moa no anahirana eo za nge mipetradrery ay moa ary rahariva zany afaka mandeha ianao misotra tompoko veriko sy tonga tsony ianao fa nga mbola tany an-trano mbola nanatitra madame lalaky dia somary taraikiraika fa nanatitra madame lala taizy aitoko moa mbola tsy voalazako andry lavitra vidiny sady alina dia tsy maintsy aterina hatrany an-tranony aloha lasa mpanatitra mpiasa tara fidina indray andre matotale zany ka izy angeky mangataka ny ody alohany mandra-pahatapitra ty ririniny ty dia izay ny vahaolana hitako andavana ny fangatahany fa ny asa fantatry ny ry tsara fa tsy azo avy aloako za koa nefa tsy aharaka ny mifre taxi azy mandritra n'izany fotoana izany manga fantatry fa tsy dia makasitraka an'izany ry aza malaky fa ny ahatonga azy anatranony fotsiny tanjoko amin'izany tsy hivadika amin'izay efa miteneniko andry anatoky alany
moa hoe zange matoky anao andrivo e, fa iny madame Laline tsy dia azoko loatra izany nafantarako azy. Aza matahotra fa tsy ho lavo ny bala ny fakapanahy intsony noho ny fisindry eo amin'ny fiainako. Tsy haiko tsony angamba izay azo andray raha ho alaviry indrindra e. Fa maninona ka ianao manana amiko foana ohatran'izany? Tsy mahatana fanantenanao angary toko efa mipitsihako ireny sofinao baiko ny foko foan'ireo. Rivo Fianakay no mbola manakana ny ritsianaiky ny fangatahako anangana ny fie vonina ndray ny toerany ray niteraka eo amin'ny fiainana ngia. Ka maefa ngiaky iny mbola mampanahy e, mitady an'io zasy io foana izy. Fa nga mbola mifampiresaka nareo? Nisy fotoana izay mifanena teny an-dalana dia izany foana ny tratratratsainy amiko. Dia ahoana fa nihokevitra indriny momba an'izany? Ka izay indrindra mbola tsy hanomezako valiteny mahafa-po anao amin'ny momba azy, fa mbola misaina izay tokony atao aloha io. Mila mandinika tsara indrina dia izany azy e, tsy hoe andrinina fa tadidrefy efa fantany hoe mitondra amboaka n'io zazy io ianao nefa mbola sahany narina ihany a. Eny e, sady manany amintsika raha toa ka ho lasany fy. Fangay sarahanao ara nanome andrainy amin'ny fy. Sanatria ny mifanohitra amin'izany aza anao tahorako. Ka tsy azoko ange ny sasa hoe hiverina any amin'ny mahefa satria nanaiky nanome azy an'izany any. Tsy dia izany loatra ary landy a, tsy nanafa-tsy fitsontsika. Tsy afaka nome taranaka anao akory a. Androany ndry matota le tena miala tsiny madame Lala fa somary bebe natao kely a. Le karary tsy manana re izany e, ianao azy efa mba misahirana amikoko. Ianao indray no atahoraka ifanditra amin'ny ao an-trano amin'ny fahatarana diso alina loatra isan'andro io. Efa fantatry landy fa manatitra anao isaky ny avy-mirava miasa ka. Ay moa amsio mafoko kialany tsy miantsona amin'izany. Tena saika diso ariva tokoa tsika izany a. Jereo raha tsy efa tena maizina be ny lalana miditra ty aminareo. Ka zao ange zava-misy rehefa tsy aterinao ay tonga any an-trano nefa mbola hikarakara sakafo indray. Fa ngaina tsy manana mpanampy. Tsy ampozaraina amin'izany tsony ireny raisina isam-bolany mbola betsaka ny vinavina. Ka tsy amin'ny 5 alina any ho any ianao ve sakafo ariva? Fa tsy hanao tara tsony amin'ny manaraka e. Ara aloha hiviry kely tsy hividy sakafo e. Amin'izay tsy sahirana tsony ianao tonga any an-trano. Ary sao dia ianao indray sahirana amin'izany indray matota lea. Tsy maninona re izany fa angy ny fahadisony e. Andao etsy e. Tsy mampaninona anao raha ato? Tsy maninona rehefa mpakasitraka sahady e. Mba arakarana amin'izay aleako fa tsy tiako a. Tsy mbola nangalatra na nysoloky anao angamba raha tsy diso ny fitadiako. Tatsitako ange izay fomba iresahantsika e. Landy ny fona raha nandratanao tamin'ireny teniko ireny dia lako sy mibetsaka re. Avy alao amin'izay a sy ny fiainako fovory maefa ilanina tsara amin'izay fa izay elengelenina tsony a. Mila miresaka amin'ny namamitsika ary landy a. Tsy adina fifandirana fa resaka tsotra. Ny fiainana momba ny lasany rahantsika nandihy. Efa navaliko tanteraka izany e. Miangavy ianao mba tsy hamoha azy tsony. Tadidio angery landy fa fiainana nisy tsanganan'olona ny rahantsika namakivaky e. Noho izany tsy ho azoko sehana naoviana tsony izany. Saingina levo mifadisopana tena nanam-piainao anay izay naitra tamiko e. Nototofan'ny lainga tsara lahatra nanaronanao ny hoavy saika iainako ka nany amadika amin'ny pejy nisy azy eo anatin'ny boky ny lasako aza mamparikoriko a. Ka izay indrindra nge ny tiako iresahana amin'ny lamina aminao ry landy e. Fa nanao inona anao anefa e.
inona ny ratsy neverinao fa nataoko anao? Tsy efa niteny taminao moa fa tsy teherika amin'izany tsory aho Ingavy ianao anefa mba marina dia izany fanontania izany ihany aza. Tsy tokony hapetraka ao amiko tsony ange izany ianao ihany dia ampy havaly azy. Karaha izay ihany ange mamany an'izany dia angamba mifanoatra an'izay ao an-tsainao valiny, satria tsy misy afa-tsy tsy nisy. Tsy nanao ratsy velively ianao ary lanty raha ny ainako na dia tany alavitra tany aza. Allo? Efa eto amin'ilay toerana nolazainy sia fa aiza isy mitondra fiara golf fotsifotsy tsy mikely ny mihitsy satria adala ny fihevitra ao Gatsy hoe tsy lady ny tonga ty amin'izao orozao. Tena isy mahevy ireo. Tena mialatsiny fa aleo raha pitsondrery sia. Makanesany amin'ny birao dia miaraka makany amin'ilay toerantsika. Ody efa misy zavatra ilaiko tampoka any an-trano endry sia. Mbola mamerina fialatsiny Efa misy inona? Jivo. Aleo andeka Andraso alory landy aleo asavy eto mihitsy ty raharaha ty. Engavy ianao mipetrahalo. Mila mandeha veloma ianao. Aro aiza ianao? Ody akia. Fangatsy izanona ndraika Ka misy zavatra mbola hojereko akia any an-trano. Alaiko ihany ndray raha maraina. Rivo fa maninona ka ianao Fa za maninona? Tsy maninona ka. Fantatriana angena dia mezaka manafina ary ianao mipetraha aloha. Rivo fa maninona ho ianao? Ka tsy maninona ange ho aza mila mody fotsiny aloha. Mino fa tsy mandainga ireo masinao ireo tatoato ohatrany nahatsapa fiovana betsaka taminao Fona akia. Fona? Tsy fantatro fa manà ratsy foana. Manà ny lozan-drisa ady momba. Fa izany mantsy ny olana nampisaraka sy ilay vadiko taloha fa naditra noho izany izy. Fa adala ve ianao efa nanisy olana momba an'izany teo amin'ny finatsika Fona aho Rivo tsy hoe kinalao an-jazakely ange fitiavana kory ka hoe raha vao hisy olana dia hisaraka samy manana ny kilay manomen'Andriamanitra azy ny tsirairay. Tsy nanova ny fitiavako anao velively nefa izany fa mbola tsy fidiny ho anao Malalo marina ve? Eno matoa rehetra izao no seho dia efa lahatra avokoa. Misaotra kia. Araza manana fa mananjanaka foana ianao. Manaiky ny anjanahanao amin'ny fia mba ahampoka ny fitiavantsika. Tsy hitako tsony izy anevako ny hafaliako andray tena sambatra manana andry vehivavy endry sy hafa noho ny rehetra loatra ianao. Fa mba manana ny kilema kokoa ange aza matahotra fa maiky hitiavako andry izany. Efa nomaniko ny taratasy tokony ilaina rehetra avy amin'ny mianaka. Fa raha vao malalaka ianao dia afaka makany amin'ny firaisana rehetra antsika. Merina avy antsika dia makanika. Misaotra kia fa izany teny izany no manondraka amin'ny fanantenako tsy ho maty tsony Dala ny manaingana fa hivokaka rivotra kely sy sakafo any ivelany antsika Fangambola sipotra. Anala tanteraka ny sorisoro efa afaka kia. Tavy mihitsy indreo bataiko makany anevitra ka. Sao dia atianao ary fa mbola tokony aka zavatra ny trano nge ianao aloha andeha hiasa maraina mandalo any fa teo efa saika andao anay nefa fona kia. Manjoso ianao raha mazoa toerana. Misaotra indrindra. Miarabanao manao ahoana ianao? Iza mora tsy mahadiso?
dokotera Mahefa tompoko. Fa ny mahafantatra ny dokotera Mahefa, za kosa ny madame Lala. Ka hoana? Ena ny azoko anampianao zay? Mahety zany madama fa tsika mba antany hoe miasa ato hoe madame Landy raha tsy mandiso. Madame Landy? Miasa ato izy ka? Fa vadiny chef reny dia manao kilavaka e. Indraindray mitranga, indraindray tsy mipoitra mihitsy. Aika vadiny le tale ato izy. Fa taiza moa no nahafantaranao azy raha tsy madiso nefa nanomba azy aza tovaovao be aminao. Zany hoe ranomarina fofombatoko taloha izy ary efa nisaraka izay. Dimy volana monja mantsy izay no natongavako teto Madagasikara fa nany fianarana tany ivelany nandritra an'izay fotoana izay. Tompoko. Andraso tokoa aloha. Mahefa sy Landy. Taiza moa no nahenoko an'izany anaran'izany? Efa angaha tompoko efa niresahan'i madame Landy anao momba anay. Tsy fotsiny hoe madame Lala na Lala fotsiny fa aza manahirana fehezanteny be amin'izany tompotompoko izany ka. Mahafantatra tovovavy atao hoe Dina ve ianao? Nisy tovovavy atao hoe Dina izay mpiara-mianatra taminay taloha teny amin'ny lycée. Sady namana madame Landy. Izay voarako. Efa inona mampiome anao amin'izany ry madame Lala? Inona ny araka ao? Ianao Mahefa ny fofombadany Landy mianatra tany an-dafy? Tena tsy azoko mihitsy ny tianao atongavana. Fantatro tsara ny tantaranareo sy Landy. Ny fisidina tamin'ny tantaranareo ihany koa. Tena vao maika maizina amiko tanteraka. Raha azoko tsara dia olona mipetraka tao akaikin'ry madame Landy ianao taloha. Sa tena nama mihitsy koa. Efa ohatra ny tsy saroko nanonona an'izany anaranao izany izy na dia indray mandeha montsy aza. Milohan'izay aloha azoko fantarina ve hoe inona ny tadiavanao amin'ny madame Landy? Raha tsy mampaninona anao dia aleo mba resaka izy ihany. Mialatsiny dia mialatsiny koa ary dokotera Mahefa fa tsy afaka nampy anao na dia betsaka aza ny zavatra tsy fantatrao tokony ho fantatrao tamin'ny momba anareo sisy, indrindra ny antony nampisaraka anareo. Tena mba ilaiko tokoa anefa izany ry madame Lala. Mba miangavy re raha mahafantatsavatra ianao e. Lazao fa anisan'ny tena olana lehibe eo amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao mihitsy izany. Tena mba miangavy re omeko izay ilainao ianao fa mba hitantarao izay fantatro momba an'izany Ary rehefa mirava miresaka malalaka tsika fa tantara lava be mantsy izany ka tsy ho vita vetivety akory. Izany ve? Fa hono mirava mifirika ianao raha tsy madiso? Somary mihoatra kely ny amin'ny inona ianao no tokony ho tonga eto mba tsy ahitan'ny madame Landy ianao aloha. Ohatra ny andresantsika afaka miresaka tsara ihany nareo. Izay ny zava-misy sy ny zava-marina rehetra. Andray marina. Dia tiana ve no nahavita namadika ny lanto toy izany? Rehefa tafahoatra loatra nge io fitiavam-bola io dia ahavitana zavatra betsaka e. Tsy naposika. Tena samy voafitaka tokoa izay sy lanto raha izany. Tsy misy nanam-poninina toy izany akory. Efa hono? Efa fantatro madame Landy ve izany zavatra rehetra izany? Mino fa mbola tsy mahalalana inona na inona izy ka. Za rery mantsy no mahafantatra an'izany. Ny tantarany Dina an'izany mantsy e, talohan'ny elany teto. Fa ianao izany namanodina sa mandy? Namanodina fotsiny a. Aiva re, raha izany Landy raha manoatra an'izao amiko raha izany ny zava-misy ka. Tena tsy vanona le diny. Mila mba nanaovan'olona soa ihany ve tena vita namadika ohatran'izany. Aiza ho aiza ho majanaka izy no mipetraka fa ho tadiaviko. Tsy hamelaka ny raha tsy midratra fa pisoloky. Ndrisy, efa maty izy. Maty? Sao dia afianao amiko fotsiny fa matahotra ny anaovako azy ianao e. Tsy misy ahenonomombanao akory ingeny amin'izany fa aza matahotra ianao e. Dia ny toany mipetraka ty sendra mifanena tamiko teny an-tsena indray andro no nahenoko an'izany. Misy namono tany Morondava hono izy. Sady sy nitantaran'izany taminao koa ny raha mbola velona teo izy e. Lala izany. Dia inona izany ny zavatra ho lazaiko amin'ny Landy? Izy ngefa tsy mety mihainao intsony izao e. Dia teneno aminy no marinako. Dia ino ve fa ino an'izany izy? Mino fa ho tonga saina ihany izy raha mahafantatra ny tena marina misy teo aminareo.
tsy ampivoino amin'ny fiainana intsony koa angambozany na dia ho fantany azy akana le zanakay aza ndreny ka efa mivonony afangah ianao mihevitra fa zanak'izy sy tale izy zazy iny mino aho fa iny le zanakareo satria efa be voky izy talohan'ny idirany asa tato izany hoe talohany nahafantarany angatale ve eny misaotra betsaka madamy lala nampafantatran'izany rehetra izany na tsy hanovany natsony azy zany tsara ho fantatra ihany tokoa de tsy haiko hoe inona mivaly soa tianao omeko anao sy omenao re tiako daholo efa mandalo ao ampiasana anao raha-pitso manatitra ny seko anao ianao koa dia diso misahirana loatra ka makasitraka sady ireny amin'izany docteur Mahefa aza matahotra fa ho aponiko nareo sy madame Landy raha tsy manaiky ny fanao-fotoana mivantana aminao izy o tantarao aminy ny tena marina fa ino anao ihany izy raha mampitaha amin'ny zavatra fantany sady matokoa izy mbola tezitra aminao dia mbola misy fitiavana tsy lefy ano any aza matahotra eny efa na izany aza dia mbola mamerina mifankasitrahana anao ihany ka tsy aleo aterina amin'izay ianao fa efa tena alina ihany teny andro ny sakafo raha teo efa landy andao ary avy hatrany dia andrasao anaty fiara fa ampy vola vetivety fotsiny ino indriry landy fa avitsory amin'izay rivo sahady ka ianao mba nalaky indray andro any ka mbola nahatratra bus madame lala dia tsy nanatitra aza lavitra tsony io fa najaniko teo amin'ny are fotsiny izy eo ary soroko aloha ny akanjonao dia ndana manao dosy fa isakafo tsika efa matory angafi kely lalao miaraka amin'ny muro ambadika ao izy ka vetivety araky ina ki raiso kely azafady fa diniko tao aposiko tao rivo fa taizaka ianao teo natitra madame lala fotsiny ho azy dia zao nakaty izao fa nga ianao ny ovaramanitra ndramanitra fa ampiasako ihany no nampiasaiko ka fa misy inona ki tena nomboko aviana indray zany ianao no nanositra lokomena tamin'ny akanjo fa misy inona ho any to hafahafa daholo zany fantanindry izany iza koa no hanositra lokomena amin'ny akanjoko na dia hoe vehivavy aza nefa dia nataonao rivo lasao amiko ny tena marina mbola taiza ho ahy ianao teo landy tsy manakavaly akoatra ny nanatitra ny madame lalangy dia nitositosy taminy aloha voanody zany zaza nge ho tsy tonga tany an-tranona akory ka ranomanitra izy ary samy miosina amin'ny lobaka ao zany dia takolaka izy akoa ny ondana teo atrehitranao ka nampikasoka amin'ny olony tamin'ny akanjonao fa lio ay landy angamba zavatra ny fanojo zany fa tsy nisy nininanao an'izany akory teo fa molotra iza zany ny ondana tsy fidiny teo atrehitranao raha zany mitoy alohandry fa tsy misy olo-kafakoatrandry miondany eto atratrako amin'ny fiainako mba tsy tandrotandroko fotsiny nahatonga an'izany mifonakira anafitohana indray zany rehetrarehetra zany mialy ianao sa dia heverinao fa voazao ary nahitako trangan-javatra ohatran'izany teny aminao nangina tamin'ny voalohany satria ny hevitra azo tony zavatra tsy tandrina rehetra tokoa nefa zaho mbola nanondrony iray ary tsy nisy nasamy hafa azy tamin'ilay fofona sy lokomena tamin'ny voalohany ihany ianao ialory landy ianao ialoha mandainga ianao tsiry landy mamitaka sahady ianao ianao ialoha iny anaoviny akanjonao dia ndany ianao mody landy ino tiany akanjonao mazava ngavo izany teniko sany ndany ianao mody enyary eo ary aloha andefa rehefa tonotony ny fondry miveriny foana tsarovy anefa ry landy fa mbola tsy namitaka andry izany inona dia tamin'ireto masoko reto azy
foana ihany ary olona nyfanao fotoana amiko e. Mpiara-miasa amin'ny orinasa ihany nefa nanolara telefonina aza vaovao-be amiko. Sady izy tsy miresaka any am-piasana fa za fotsiny atonatonany aty. Efa mahery 3 minitra zao no fanomezana. Andeha ary mbola tsy mipotro foana izy afaka 2 minitra eo ka. Efa tsy vita amin'ny manahiran'olona mbola tsy manaja fotoana ihany. Tena leo andeha. Efa nahandry any nandritra ny 7 minitra izay. Andy. Fanga ianao ilay niantso tamin'ny telefoninankeo maraina? Nanolara ny finday anao aza tsy ananakory ka iza moa ny afahako miantso anao. Fa ahoana fotsiny izany nafantaranao fa aty amin'izao ora izao ary. Nisy olona mifanao fotoana amiko fotsiny amin'izao ora izao tamin'ny toeteranty. Ka mifanojo tamin'ny teto azany ka. Tsy misy maharatsy aza raha izany. Dia miala tsiny aminao fa tsy ianao mihitsy ny nahatonga aho eto. Landy mingavy anao farany mba ianao tsy resaka fitiavana na momba an'ilay zaza ny tiako atsidika aminao fa anjaranao no miteny an'izay azonao tenenina amin'izay zavatra olona saiketo. Fantatro tsara nefa fa olona manambady ka tsy tiako ny saina ny lavitra momba andresantsika mitokana sy amin'ny toerana ohatran'izao. Tsela re ezahako vitaina faran'izay aingana fa mba hainao fotsiny aloha. Inona moa izany ny zavatra tokony mbola lasainao amiko ankoatran'izany? Sa hoe tafita ianao? Mety izy ianao iainao dia tsy hametra-panontaniana intsony ianao e. Dia zavatra mifanohatra amin'izay fantatrao izy ity ka miangavy anao aho tony sy tsy hanapaka ny teniko mandritra ny fitantarako. Izay andraisanao azy fa izay ny zava-misy ka nampisavorovoro atsika na tonga atsika ny fampitanandolo-pokoatran'izao. Amarino amin'izay nenanao raha mbola tsy mino ianao fa izany nataoko taorianany nalalako an'izany ihany koa. Dina? Dia dina ve ny nahavita an'izany tamiko? Soary azo antoka daholo ny olo-drehetra ary lanty. Raha mbola io vola io foana no mibaiko ny saina na ny ratsy indrindra aza totosa tsy misy fihainoana ny feo amin'ny fieritreretana akory. Naposiko mifona landy ny mahasoa anareo mianaka foana ny katsahako fa no netraketraky ny hafa dia mivadika ho izany. Nasa koa aza mba mifona aminao maefa fa nanentsina ny fahadosoana rehetra tany aminao rariny kosa ny ianao raha izany ka landy miandro ny tenao momba ny zanatsika. Tsy azoko hoe inona ny tenao atongavana momba an'izany? Izay hevitra momba ny fiainantsika telo mianaka amin'izao nahafantaranao ny maron'izao ka. Efa avy alao aloha ody fa marary be ny lohako. Manaraka tsika miresaka momba an'izany ihany fa aleo aloha ody ka. Tsy maninona re mitondra fiara io afaka manatitra anao raha tsy mampaninona anao. Tena hoaka mo amin'izao ihany fa misaotra aka taksi asy amin'ny vavahady atsy fotsiny landy efa mahafantatra marina ve ianao dia mbola mitezitra amiko foana e. Miala tsiny efa tena misavovona be ny lohako maefa. Mbola mamerina fifonana kia lasa ho amiko ny zavatra mampiady saina andry. Vonina napy andry foana. Zany fa hoako sakaiko samirery. Eny fantatro izany fa manohana ihany mahita andry lasa amboroa arantsento nefa asika fiteny toy izany. Ka tsy hitako angizy mbola nandehananao taty e. Ka saika hoe akan'le taratasy momba ny fiaterina rahampitso ange zao mantsy no mba manana fotoana kely ahafahanao makaty. Dia nefa lazaiko anao fa aleo hijanona ihany ny momba ny landy. Eny fantatro fa tsy tokony mbola hiresaka an'izany amindry amin'izao fotoana mbola mahatezitra andry izao saingy raha mpitso ange le fotoana nampiverenandry zareo atsika any amin'ny firaisana ka tsy omeko ny zanako e. Miala tsiny manana ny tena raina izy niteraka azy.
eny tsy manery andringe andrenireny fa fangatahana ny fananganana azy ihany raha tsy avelandrindray moa ataoko ahoana ona tena aza elingeleninao mihitsy aloha rivo azafady tena marary be ny lohako azafady ary mokia saika akan'izay ihany mantsy ny nandehanako taty da dia fa miferanao tsy akaty aza aleo arandeha tandre mivariana loatra fa milalao atokotany ao zazakely fa miora ny an-dakozia zay araky fa lasa maninona koa ary azany mikorontana be kosa ny lohako izany ka mbola tezitra fonitry aza tao an'izao kifa tsy zakako le lafika mifaladiandry izany tokony hanao anao inona sa ianao ny tokony tsy hanao inona amiko efa mba saika mafanay tezerako saingindrisy fo maika nampianao trotraka fahoriako tsy nitsahatra tamin'ny fanitsahana akory ianao na dia efa nomeko andro nandiniantena asa fa vo maika manararoatra za koa nge mba niezaka nanome fitoniana ho andry ihany nandritra an'izany tena nararoatra nanao ny adalanao ianao ny farany ratsy indrindra eo amin'ny fiainana rivo dia fitaka ary tsy misy mahazaka an'izany mihitsy leo fitaka ampy azay soa ihany fa mbola tsisy nininona vita teo amintsika soa ihany koa fa mbola tsy vita soratra tamin'ny anaranao ny zanako landy fino ty lazaindry aleo angamba izay iverina any amin'ilay trano mipetrahana taloha rapitsy ihany aza matahotra fa ireo entanay niala tany ihany no entanay mianaka iferina any dia mbola le resaka ranomanitra sy lokomena tamin'iny ihany ve no mahatonga an'izao fanapahan-kevitra goavana raisindry izao satria mihevitra ianao fa maivana ohatra ny volomborona ny fiaran'iny tamiko ampy mipirofoko ankehitriny ka nafeniny kapokako rivo iny dia aza be fandiova-tena tsony finony koa ty fa taizandray reto no azonao asa hoinonao tso moa izay nahazoko azy ireny fa rehefa io vehivavy amin'ny saroroanao sy misambatra eo tratranao io no maminao ankehitriny dia tsara sodrano tsy misy arakaraky efa talohako izy sa rehefa horontoana lasy tiry landy fa mizay sy amandahambola ny vady sao dia mihevitra ho kentrina mihitsy ary ianao io lamba manao ahoana ny nanaovanao maly dia jereo tsara koa io amin'ny sary io landy tsy marina ho ahy io tena misy olona te hampiady atsika mihitsy anoany aza dia manaiky ampiason'ny olona ohatran'izao ianao za ndray izany mora ampiasonina aminao inona loatra reny raha tsy nataoko tamin'ity tanytiny dia potehanao anatin'indray mpi masotra izao foana ny asambarana kely mba hanjara landy mitony tsara aloha fa mbola tsy namadika ny asambaranao izany mihitsy tiako angenao ary tena tiako loatra tsy ho zakako izany ho alavirinao izany tsy sasatra ihany no mamerina fa mbola tsy namitaka andry izany misy mialina amin'ny fahasambarantsika fa tandre matsara ndry fa misy inona kia tobongo maso be ndry avy nitomany angandry izany mandreraka ny fiainany leo be ny fiainako fa misy inona indray anefa to tsy natokana ho aminy izany fahasambarana izany tsy natao aza fanahoana moa mendrika andry izany fa aza miteny an'izany ntsony efa mba mesaka manalavitra amin'ny fiainana fefitaka saingy mbola miatra amiko foana ihany mijaly amahefa tianako tsony izay atao ka tsy azoko ange mbola ny tantarantsika ihany ve mampalahelo anao toy izao
ny ankehitriniko ka mbola ianako mangiry firy foana. Landy afa misy inona? Mampirafy arivo. Eny tsy tokony ho lasaiko aminao zany saingy tsy fantatro tsony izay izarako ny adi-tsaiko. Mafesatra loatra. Boaka izay aloha azondry antoka ve nefa mifamarinana izany? Tsy indray mandeha na indro ihany nahitako porofazo-tsapahitanana tamin'izany. Landy ndana aloha mody dia alamino tsara aloha ny saindry izay vao mandinika izay tokony atao. Tandremo mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny alahelo sy ny atezeran'izany fa tsy hisy zavatra hovanona mihitsy. Afaka mba manatitra avy mahefa? Tsy mampaninina zany fa sao dia vao maika indray nefa hanampy ny olona nefa misy ao aminareo fotsiny. Andao fa akako taksi atsy ianao e. Izao rehefa tsy natitra ianao ka mbola tsy tehizotra amin'ny lalana mody any an-trano mihitsy aloha sao fa saika mba hanaritiano any fotsiny. Andao raha tsy mampaninina anao e dia aiza nefa ny aleha? Andao fa atoroka anao rehefa ny an-dalana antsika. Matotaleha transition mihitsy angenao zany andona olona ihany tsika ty farany ka tena mikova dadabe aloha ka mialatsiny madame Lala ka tsy aleo ary ve aloha ajanona kely ny fiara dia makaina aloha ianao na dia 10 minitra monja azy soako zao fa tsy maninona ka ao rehefa hiezaka ny otony fa nga dia olana goavana beny dia mampisavovina ny lohanao ohatran'io mihitsy tsy afaka zaraina. Fanafody manamaivana azy koa nge izany na dia tsy mamazy sitrany ahy. Aleo amin'izao ihany madame Lala resam-pianakaviana mantsy ilay izy ka somary manahirana ihany ny fitantarana azy amin'ny olon-kafa misaotra ny fandavantenanao iaino na dia izany azy ay mo ary madame Lando ato tsy dia miakatra firy eo ampiasana ntsony tato ato e tsy efa ho 3 andro izay nefa toa tsy naka permission na autorisation d'absence akory. Any an-trano ihany izy ka efa tena saika andalo tao aminao anao an'izay izy fa mbola tsy navelako nivoaka. Mbola tsy dia salama mantsy izy eo dia nasaiko nahakaina tsara mihitsy aloha. Dia mirary fahasalamana ho azy zaniko. Tonga sahady kay misaotra anao indrindra ndre matotaleha angatsy androso aleo ry amin'ny manaraka fefa tena alina ianao ve motsy amin'ny manaraka foana roviana ihany ary izany andro izany amin'ny fotoana mahampety azy angambe fa aleo madame Lala andeha amin'izay fa sasa miandry ahy izy mianaka izay ihany eny ary koa sady angamba ny tranonay mihitsy koa tsy mendrika hidiran'olona manakaja toa anareo aza mieritreritra toy izany rehefa tsy misy an'izany akory izay ary rehefa veloma ianao dia tena andeha tokoa ve tafandrimandry efa manahoana fahasalamana ka izany ange nilazaina indray matotale vadinao fa hoe salama hono ianao dia izay ny antony tsy nampiakatra anao nandritra n'izay fotoana izay mba mahita ho lazaina koa rehefa izany mety be fanontaniana tany indray angamba ny anao vavy tamin'izany tovariana tampoka ianao ry madame Lanty mandinika ilay zavatra nilazainao teo aka eto mantsy aho vao mahatsiaro fa ahay tokoa moa sy mbola naka autorisation d'absence mihitsy tamin'iny eny efa tsy dia maninona izao ka mandany ny repos-nomeny dokotera fotsiny aho dia miverina mandray asa indray ay kosa tsara izany ka inona ary ny azoko atao anao izay
sakita tena Andriamatotalea io. Ohatra midy mantsy ny birao aneoko. Tsy, ianao vady indray ve tsy mahalala amin'ny fandaharam-potoanany? Ahoana koa ary izany? Tsy dia hitako izay mahagaga anao ny amin'izany ka. Izay nge mbola samy manana ny tranonay e. Ankoatran'izay koa tato ato mbola tsy dia afaka mivoaka loatra. Ay tokoa moa. Namonjy fivoriana any amin'ny faritra izy. Fa nandeha Novina? Nandeha Omaly. Dia Ovina hono ny verina? Tsy dia haiko indray aloha momba an'izay fa ialako tsiny. Andray. Dia tsy manam-pilaza tamiko akory ve rivo raha mba handeha? Enona dia antso tamin'ny telefonina ihany aza. Sa mbola nanano tezerako. No, tezitra tamina taoko koa ve? Ovina nefa izy no tsy nandalo tany an-trano izay. Aleo ary aloha madame Lala andeha. Ao fa atsoka amin'ny telefonina n'izy raha any amin'ny toerana misy fifandraisana ihany. Misaotra anao, izay ry aloha fa mazotoa ary e. Mendalana ary ianao e. Hita fa miady fa mbola moto fanona eo ihany. Ay moa ka tsy mahay tezitra ny rivo. Fa nanohina sy nandraitranao avokoa ireny teniko ireny. Eo moa e, mifona akia. Za nge tsy tezitra amindry e. Miandrendry mitony fotsiny ary e. Tiako ange ho andrery landy e. Ary tadidio fa mbola tsy namindra an'izany teny izany tamin'ny olo-kafa hatramin'izay nalolovaka azo andry. Tsy mbola namitaka andry akia fa aza manafonany amin'izany aho. Raha mbola ireny zavatra nampifanditra antsika ireny, sahako etona ny menina amindry fa tsy misy zavatra fantatro akory ny momba an'ireny an'Irlandy aho. Dia iza izany ny eritreretinao nampiady antsika ka nanao an'ireny? Tsy mbola fantatro aloha hatreto fa karoana amin'ny andalana iny ihany. Aza matahotra indry fa mbola ho tratry olona mitady ampisaraka amin'ny fotsika efa mitambatra io. Siva, matoky koa. Dia mba azo isangina amin'ny zavatra mandratra amin'ny fokotsony moa ahy e. Tianao koa ange. Voalefina amin'ny foko raha vao mandingana na dia 2 centimetatra fotsiny amin'ny fefom-boaditsika ianao. Matoky akiva tsy misy an'izany aho. Ampoandry. Misaotra kia. Misakoanao rery. Araiza tokoa ny fondalako e. Eny andeha ianao dia tsy nilaza akory. Ka tsy nanapony ohatran'ny 2 andro any ndraiky aho. Miala tsiny aho fa izy aloha nahafantarandry an'izany e. Madame Lala, ho sandany tsy nilazanao tamiko ary dia aiza ny fondalako Ka za ngeky ka tsy nahavimbony e. Alina mantsy ny alana tany fa maka hamonjy anareo mianaka loatra dia tsy nahandry ny andro naraina intsony. Fifandraisana koa moa tany tsy nisy e. Andray kosa mifona kia. Ndao raha fa hoentiko misakafo any amin'ny restaurant ry e. Mety? Oui, mety be mihitsy. Fangano rom-ponena neto indray ianao? Miandry fanapaha-kevitra avy any aminao fa afaka mamaly an'izany fanontaniana landy e. Angamba aloha hoeto nefa mety fety ihany koa. Inona moa no tena andrasanao aty amiko e? Efy tsy izy rery fa nareo mianaka mihitsy raha sitraka hoe abanga ingay ny fiainako ny lavitra nareo nandritra an'izay fotoana izay e. Atady ty fa teny mamy ny tapahany resantsika farany talohany natongavako teto Madagasikara indray. Tsy mbola manapikambara aminao aloha raha izao mahefa. Everiko fa mbola tsisy nininina vita kosa teo aminareo sy ny tale iny e. Azy idirana lalina ny fiainako momba azy e. Fa zaho aloha momba azy ianao ny resahana eto. Dia ahoana izany? Mbola tsy nisy nipika angeny fitiavako anao Orlandy. Mahery vaika loatra ka tsy ravan'ireny rivo-dozana anakorotana ny fiainantsika ireny. Mbola tsy manakambara aminao mihitsy aho
efa manana ny andriny akina koa mantsy anandritra an'izay na dia hoe mbola tsy vita ninina araka ny filazanao azy teo ary izay eny tsy manery ianao afa afaka mandresy fanapahan-kevitra sitraky ny fonao ianao fa mangataka mandritra an'izany mba hanomezanao alalana ifandray amin'ny janako na dia izany izy nefa dia miangavy aminao koa mba tsy ataonao anelingelenana na hanome fanafotonana eo aminay sy ny vatoko ny fanekeko an'izany ndaso tia ny lara telefonako dia atsoe amin'izay ora mety amin'izany amin'ny fotoana te hiaonanao amin'ny janako aza mandefa afatra na dia indray mandeha monja asa fa antso mivatana foana tao misaotra betsaka kifa ho tanterahako daholo ny fipetranapetraka ao aleo amin'izay ara andeha lande tsaro fa mbola ilay fitiavana tany amboloha mbola voatahiry tsy nisy mipika izay naborako taminao teo izay dia avitsoro ny tanako aloha mahefa fa ho tara eo ihany ange e veloma ianao mba nitsidika any mianaka mihitsy tato ato nefa no malo oatra na lakinody ihany rivo a fa maninona ao tsy maninona ka tsy maninona koa ve dia hitomany fa nga mbola tsy ody ianao fa mpanateriko anytovy ianao andana amin'izay sao dia ho diso aly eo ka hitomany ny zazakely tsy aleto raha tsy fantatro hoe inona no nampitomany ianao teo fa maninona kay ho ianao io fonazy ivo a landy izay fa marary a ka mitsotranao nareo fa mitsotrano anay sizy ianao mino fa tsy ahasakana ninonina eo aminareo akory ny fisiko na nenina nandeha tany amin'izay nalehako maly fa nahita an'izay tsy tiany masoko ho hita akory naleoko ihany tsy nahafantatra ninonina na dia eny atao anatin'ny fitaka angamba aza ny fampedian'olona levitro ihany fa nihita ny masoko kosa tena tsy zakako ka fa nahita inona ianao nahita anay sy tsy sanatria akory manaraka alahelo-ny fiarahanareo fa ombatohana fotsiny ka tsy nahatana ny fihetseham-pokona dia hoe lehilahy sy olon-dehibe aza ny tena azafady tsy hoe andray anao fahavaloko ao aorianan'izany fa tiako raha mba ho toy le fifandraisantsika tamin'ny voalohan'ny fontsika mbola tsy nampiombona ny fitiavana no averina fa tsy izany akory ny hoe antsy hanapaka ny fifandraisana mba fangatahana fotsiny ihany izany ry landy Rifo dia fonao azy zany ka na efa tsy haiko tsony aza ny lazako ny fitiavako anao noho ny avesa-danjany atao anatiko dia ho toy ny volomborona ihany izany raha ho fampitaha amin'ny hanindrainjanako ao aza matahotra fa efa miezaka nampionona ny foko azo ao na zany aza ny zavatra sarotra sy mafy indrindra eo amin'ny fiainako Rivo inona maninona nefa sa mba niteny tamiko fotsiny ianao hatrizay hoe tsy mahazo miresaka aminy ahy dia nezahako nanosirany izany tsy hitako angeza elana tanteraka aminy fa mananjoa amin'izanany izy ndiana amin'izay mody fa ariva ianao itomany andro iny zazakely tsy mbola mahita anao hatramin'izao oro zao efa ho tokotany ao angambo to fa teneny fotsiny izy Rivo tsy ody any ary tsy ianao manatitra mila anao foana izay mianaka fa zezahana ilika nalavitra ny fiainanao izany akory Rivo tsy ataoko lava ny resaka ry mahefa sasa miandry ao anaty fiara mivatoko miainanao ary miala tsiny be dehibe aminao rehefa tena namakafaka tsara dia manaiky ny lahatra tsy azoko loatra ny tianao lazaina mahefa matombotra angy ireny rehetra ireny dia angamba efa izay ny lahatra ireny koa angamba lalana ny tendren'Andriamanitra antsika ambanatsika landy tsy
tsy anjanga ngamany antsika matoa mbola vohitraketraka karava tanteraka ohatran'ireny akasika nge zao mbola ampion'ny anjara ary landy afaka manarina an'izay rava tsara mihitsy sika satria efa manana tsangam-bato ny fitiavana fa efa ny fanadino efa samy nampionina ny fofa ny hevitra ny samy voafitaka angambano izany efa besaka koa ny voafafa tamin'ilay fitiavana ny rahana nanoriny ianao angam'izany ry landy fa ny ahy mbola tsy nisy nipikana dia toy ny voatsy nampiray aza tsara orona loatra ka tsy ho rava-pahavalo izany fitiavako anao izany ry landy saingy izaho efa navelon'ilay mpandahatranana fiainana hafa tsy misy anao tsony mbola mamerina ny fialatsiniko arery mahefa raha nandrava ny fanantenanao efa maniorina indray ataoko ahoana tsony moa ny andao an'izay efa nitisina narina atao anatin'ny farisem-piainana tsy vitako tsony izany enina ny amafalay fitiavana efa mba naniry fakany atao poka kehitriny aza fangaro ny landy ny fitiavana sy ny fangorahana saingy efa tiako noho ny tsy fahitako anao tsony izy satria tsapako mitia ihany koa noho izany tsy ho vitako tsony ny anifika azy no ny fivirinanao efa nananika taona teoriana indray mahefa satria tsy tena nitia akory ianao izany hatramin'izay aza misaina ny efa lasa tsony fa efa mifafany lahatra izany mba ataovy eo amin'ny toeranao ny toerako dia efa nohatra amin'izany efa niraisiko ve ny izoranao dia ahoana izany ny zanako reny niteraka azy ka tsy ho latsa-danja ohatra ny zanaka rehetra ao anilandray aman-dreny ny fitaizana azy tsy ho verin'izay tsy ho zanaka ao izy landy dia ho dingino daholo izany ny rehetra aza matahotra fa tsy maintsy ampahafantariko azy fa ianao ny tena raindra voavorisaina izy izay mahefa mitsotrano anao mba hahitan'izay anjara afa-po anao ianao feloma tsiry landy landy fantatrao ve hoe inona ny any masambatra eto tany fa inaka izany ny ho anilanao ny fisinao tsy lavitra anay mianaka marina very landy endriva efa diso tianao loatra akehitriny ka nampirongatra eny sarotam-piaroko avokoa izay mbola ahitako marika nikitika anao amiko efa ahiriry ianao ary tsy avelako kitikitian'izay mitsiritra ny toerako tsony landy tsy naposiko loatra izany teninao izany androany efa nanahy mafy aho tamin'ny fanapaha-kevitry ny resaka tamin'ny mahefa teo fa sao dia tsy ho zakako indrindra no itombohan'ny resantsika ho ariana izany saingy naleoko namoy azy tanteraka ka mifidy ny ho anilanao efa nitsodrana azy fa angamba tsy anjara matotsy tanteraka ny anay tantara lava be ny amin'izany saingy fitianiko amin'izay angamba aza atao animba ny fisainanao ny fitakosehany amin'ny fikely zanany foana iny ka tsy mananjoa nakana azy tsy anao an'izany tsony izy satria tsy meloko izy aza manaky mba fantatro koa moa hoe inona ny mahafiainana an'izao fiainana izao amiko ankehitriny ary tsy misy afa-tsy izay mba lazao koa ary hoe ny fipitsihandry oren'ny sofoka avy eny ampondry lalilany foana fa tia maizahandry ary tsy hisy fotoana ampiovan'izany na ho lanin'ny andro aza ny ora enina ho lanin'ny taona koa aza ny andro ny akoho anaingony molotro isan'ny ora fa ho mandrakizay matokiakia fa androtsatra tsiako ny sofon'ilay isan'andro ihany koa ny vetso ny foko tsy haiko fefena tsony misaotra kia riva miandry foana kia tena voataopoko ny ilazako aminao an'izao fa manaiky ny anangananao amin'ny fiandovany analanao amin'izay efa anao tanteraka izay mianaka ka sy mba ady anao ihany koa andro lehibe faharoa amin'ny mariazintsika kiny androany foadonana toy ny andro rehetra manandanja mandalo amin'ny fiainantsika misaotra kia malala ampoko ny hafaliana loatra oendry amin'ny fisianareo mianaka mandravaka ny fiainako amin'ny latsinainy antsika dia anatanteraka an'izany faza matahotra
manao ny matamilala elaela tsity izy zany lamy mangano rehetra mifanaohatra amin'izany arika ahoany vita tanteraka ny aminay ary matamilala efa noelanelany mitsodrano dia ahoana le zanako mananjo hitsidika niny foana mahazanako asika mba navita dity taminy ihany amantsona dia vao nitorotoronina azy izy tamin'izany enina dia tsy nahafen'ny toerany raha eo anivon'day aman-dreny aza dia nanaiky an'izany rehetra izany ianao ka inona moa no azoko ataotsony eo ry matamilala dia tsy afaka nery azy ivily amin'izay fanapaha-kevitra efa niraisiny akora fa fitiavana moa ny resaka eto ka maninona nefa raha misisika ihany mahaizany tsy ho folaka eo raha voalangolango ny teny mamy avy aminao voaloha-pitiavany angamba tsy anjara tokoa ny anay na dia maharary aza amin'ny fekenan'izany tena tondriako aty aminao izao dia anao velomanao izany ma tsy misy ratsy mifanaovana mantsy ka tsy dia tsara ny fantaozana tsy misy fifampilazana na dia hoe hiteny hoe veloma fotsiny ihany aza fa nga ianao tsy hipetraka eto sa tsy andalo aty tsony mihitsy andeha hody any an-tana any mantsy ny tena toerana hipetrahany ray aman-dreniko fa nandranto fianarana fotsiny na tonga teto sady tsy mety amiko tsony koa mbola hijanona eto eny ariko makasitraka tamin'ny fiarah-miasa hatr'izay tonga avasoa dia mandra-piona izay moa eto ihany fa raha sendra mandalo indray andro any dia mamivili eny ary veloma matamilala dia makasitraka tamin'ny rehetra ihany keo veloma docteur Mahefa kosa aloha dia tsy manaiky lavolefina moa izany tsy ataoko vermain izany nefa vitatra amin'izay matotale ary inona daholo moa reto ambony latabatra reto ka dia inona koa izy zavatra nafenipeninao teo iny tsy misy inona ka tsy misy inona reto azafady hoe mba omeo kely ahy iny atolory ahy iny zavatra eny an-tananao iny ho andre matotale velao iny velao tosary ary tosarina sy amanda dray marina ary ty inona zany le fofony ranomanitra raikitra amin'ny akanjoko ka mahatonga disadisa eo aminay silanto foana matamilala ianao no andre matotale andraso indray hoe mbola anao ihany koa io laharana misandoka olona anao fotoana ka mahatonga ahita an'izay toerana iresahany lanty sy Mahefa foana taloha reny mifona andre matotale fa dia mihevitra azo tombotsy ohatra ny inona loatra ianao ry madamilala amin'izao fandaninina andro mifampiadiana olona ataonao izao valio aingana mifona tompoko mifona re ahy ny fanontaniako avaliana tena mifona andre matotale tsy izany mantsy fa ahoana efa ela no nanam-pitiavana anao tena ataoko daholo izay fomba rehetra mpisaraka anao sy izay vehivavy niaraka taminao adalanga le raha matoty mifona re ahy mety mifoadala tokoa dia nanaonao foana mpamosavy malemy ianao andre mihetsiketsika eo fa miendrika ho faizina ny olona toanao any amin'ny braon polisy ianao manazava bebe kokoa fa mpanimba fiainan'olona mifona re ahy monsieur Rivo tsy mila fifonana minina eto anatrehanao fa tsy hamerina ny ohatran'izany tsony fa azagadraina ao fa lazaiko anao daholo ny marina fa aza etsona polisy izany re ahy fa mbola marina inona koa lazao aingana hoe ty tompoko ny tena valy ny fizahana nataonao tany amin'ny dokotera fa tsy le voarainao iny akory hoe andray kay fa dia olo inona loatra ianao madamilala inona ny ao andohanao mifona re ahy efa miaika fa adala tokoa
ay olona afaka hanataranaka tsara ihany raha manaraka fitsaboana fa novanao fotsiny le valy ny fizahana natao tamiko. Efa miaiky ny eloka vitako re Andry Matorivo efa fantatro ankehitriny fa tsy erika ty amiko velively ianao na inona ataoko. Ka teny ampisaraka anao amin'izay vehivavy miaraka aminao fotsiny no masaka tato an-tsaiko. Ny tena marina tsy misy miafina tsony izay ambarako aminao izany. Anapolofoko fa tena efa midaboka Monsieur Rivo. Mbola naninona indray? Naninona? Mbola zany nanoro hevitra ny Dina ka natonga mahefa sy landy isaraka. Efa nilazaiko anao daholo re izay marina ka mamela amin'izay afa efa nanenina Monsieur Rivo. Azesona polisy izany atahin'Andriamanitra ianao Monsieur Rivo. Sao dia mbola misy akoatran'izay indray aloha mbola tsy voalazanao ka atahorana ampisavorovoranay ihany aorianany indray e. Tena tsy misy sondre tompoko. Ay, andrasoary. Allô, polisy? Misaotra betsaka Madame Landina maly mifangatahako tonga. Miala tsiny koa nefa fa anahirana anao na dia zaza ny tokony anao an'izany. Sa mantsy sady menatra anao. Efa tonga eto ny resaka ao. Mifona Madame Landina mamela ary tsy nety tokoa ny nataoko taminareo. Indrindra moa taminao ary efa nanenenako izany ankehitriny fa tsy nitondra soa akory. Mino fa efa nitantarainy Monsieur Rivo anao daholo izany rehetrarehetra izany. Dia ahoana? Mifona Madame Landina netiko nandotoana Monsieur Rivo teo masonao fotsiny reny lokomena sy ranomanitra reny fa izany nanao andreny isaky mody ka manatitra reny izy. Mbola reto le izy raha tsy mino ianao. Dia mbola za ihany koa nampanatitra an'ilay sary misy Amanda reny. Tsy nisy fantatry ny vadinao no momba an'ireny fa avy ireny ny fitokisanao azy. Olona matotra sy manaja izay ny tiaviny loatra raha Monsieur Rivo. Izany adala nikiran'izany aty efa taty amiko ka nanao izay fomba mitehana ny fifampitokisanareo efara ny fisarahana. Tena adala tokoa ianao ry lala. Tsy fo fiainako niaraka tamin'ny Rivo ankehitriny ihany no potehanao fa nilasa kokoa. Tena tsy vanina ianao mba vehivavy ihany nefa dia tsy matahotra an'izay atahorako akory. Tena mifona re Madame Landina. Raha tsy saina loatra ianao tsy nihevitra fa tsy niampahory ny hafa foana. Raha ny atazerako aminao no azerako aminao eto androany dia angamba na ny ainao aza afako. Efa mandatsa ny tenako re ankehitriny ka na inona hiatra amiko dia efa namboariko ny saiko na ny eloko Dina aza mbola zakaiko sy fonako fa tsy nanao andreny izy raha tsy nihevitra sy natoroko azy. Tsy mendrika ny famelana tsony ianao izay ny avy aty amiko ry Madame Lala. Mifona re Madame Landina. Mamela ary ianao ataoko ahoana moa ny baby ny eloka nataoko anao mandra-pahatapitra ny fofonaiko. Fantatro tsara ny avesatra izany. Tena efa nanenenako re Madame Lala. Ary azan-doliana ohatran'io fa tsy Andriamanitra raha izao ory izao mbola feno fahatezerana loatra ny foko ka tsy hisy famelana azy komenanao na ila rainy eto aza ny andro. Izao aloha aleo andeha fa raha misy izany any aorianany haiko ihany manantona anao. Mahaiza mamindra amin'ny sisa fa tsy ho zakanao velively ny todina lahelony tsy manatsiny. Eny ary misaotra na dia izay ihany aza. Mbola manantitrantitra ny fifonako ihany mahakasika ny tokony atao anao indray miandro ny fanapahan-kevitra Rivo mino fa tsy ho zakanao mantsy raha ny hevitra no alaina amin'izany.
Izay vao tena ampiko ny fahasambarana malala, indrindra fa ny fisiana eto anilako. Ianao akiny anjarako efa isika nalahatra-Andriamanitra ikambana ary tsy voasarakizana izy atsony. Marina k'izany malalako. Ny olan'olana loatra ny fiainantsika ka toa tsy fitiavana tsara fototra ihany no farany. Ohatry ny misy ny lana azy ihany ange madamo Laly. Fa toa inona izy? Izy izany no anisan'ny fitaovana nampiona ny lahatrantsika ankoatra ny fitiavana. Raha tsy ny nataony mety tsy tanteraka izao rehetra izao. Andriamanitra ky mipandahatra ny fiainantsika olombelona. So ihany koa fa teo ifekely le menatony antsika. Fangaky tsy tiandry izy zandro intsony izy ka. Efa izy aky no menantsika dia atao ampy atsika. Tiako foana ianao sy ny kilemanao rehetrarehetra. Landy afaka mbola manisy zandriny ihany fiangy atsika. Maninona tsara? Afaka miteraka somatsara ihany ary Landy. Zifo mazina ve? Anakia nisy manam-pahaizana vazaha izay nijery ny fahasalamako ka laza fa mbola afaka niteraka ihany fa mila manaraka fitsaboana tsara fotsiny. Ndray Zifo tsy manofo ve? Tsy manofo izany akindry malala. Tsy maintsy makany ivelany afaka tapabolana anao an'le fitsaboana. Ndray mazina tena tsy haiko tsosy any okony hafaliako. Rehefa vita tsara le fitsaboana arahako ka tafaveriny eto Madagasikara dia ataony rahantsika vonona venao mivady andefo mandroka. Na raha piso aza dia ino no faliny? Vonina no vadinao. Misaotra Kirlandy. Sambatra loatra fa misy anao. Sakotra afako. Sambatra loatra fa manana anao. Zany fa misy zavatra mba angatahako amindry. Inona k'izany? Landy avelao fahotanay tahaka ny namelana izay nanao ratsy taminay. Inaoko fa misy dikany ny amerianantsika isan'andro an'iny vavaka nampianaron'ny tompony. Oloko indra ianao ka mino fa azonao ny tiako lazaina. Mafy loatra ny ainako rivo noho iny olona iny. Fa tsy faly ve ianao fa niontsika ka no izy angeny na tonga an'izany? Eny fantatro fa tsy moro izany mamela ny heliko ny fahavalo izany saingy aza laniana tsy enjery fotsiny ny vavaka italahotsika isan'andro amin'ile nahary akia. Engavy amindry aza tatao atezerana tsony ny fiainantsika efa nandre sedra maro. Zarao Landy eny ary no ianao rivo dia mamela sireo no mifangatahanao koa dia amafanfatezerako amin'ny madamo Lala sy Dina. Tena avy amin'ny fondriva izany? Eny rivo eo anatrehan'ilay nahary mahafantatra n'izay miafina ao am-poko ny ilazako an'izany. Misaotra Landy tsy hitady fahasambarana ankoatra amin'izao iainako miaraka amindry izao intsony fahasambarana ny tsimboka noho ny fisian'ny mpamosavy malemy nietraketraka. Tena mahay ange izao Andriamanitra mpandahatra izao Tiako ianao rivo tiako loatra. Zako toraka izany kia tianao fatratra.